Alléluia. Amen. Amen.
Mbola faly miarabanareo iran-tany izay menada anio sabata 20 ny volana oktobra 2025. Ry ava-malalo amin'ny tompo ny rahateo dia manambara hoe ao ny lanitra tsara tokoa raha satria tomatsy mitolona izy zay fonenana mandrakizay tany be asambana koa ao isika iaona indray. Izay ilay andininy voalohany tamin'ny hira teo. Hira anatin'ny firanina izy io. Io hira io manambara ny lanitra tsara tokoa. Ry havana, izay fonenana mandrakizay tena ho fonenantsika marina ve sa tsia? Io lanitra io hibebaka tsika avy eo. Ny hira dia maro ny olona mahay anazy tsika gasy. Nefa misy tsy ho tafiditra ao, misy tsy ho tafiditra ao. Tonga dia ambarako eto, misy tsy ho tafiditra any an-danitra. Ny hira dia hoe ao ny lanitra tsara tokoa, izay fonenana mandrakizay. Misy ny tsy ho tafiditra tompo, fa dia mbola misy ny fotoana dia miovà tanteraka mba ho tafiditra ny lanitra. Ny tenin'Andriamanitra izay omeny antsika rehefa avy eo hampibebahany fanahy masina antsika dia misy fampahafantarana misy fa misy ny tsy ho tafiditra, misy ny tsy ho tafakatra, misy ny tsy ho tafakatra. Ry havana tiantsika Jesosy ary esorantsika azy ny ahafahantsika mbola mivory toy izao. Ny programa dia toy ny mahazatra. Tondra ten'Andriamanitra foy aho hibebahantsika dia avy eo mandroaka devoly isika, mandroaka fanarahantsika, dia angataka ny fanahy masina ameno antsika. Dia avy eo aorian'izay omeko ny sokerikany amin'ny tenin'Andriamanitra dia hiantso koa izy raha te hiverina amin'ny Jesosy ianao raha mbola tsy hiverina tamin'ny tompo izany, raha mbola tsy hiverina amin'ny tompo izany. Dia hivavaka aloha isika tompoka hisaotra an'Andriamanitra satria mbola nomeny fotoana antsika ahafahantsika mivory toy izao. Oka ianao toerana misy ianao hanandratra mihitsy ny vavaka ho an'ny tompo, ho anazy, fa aza atao ho an'olona mihitsy fa toa ho an'i Jesosy. Isaorantsika anazy ny amin'ny fofona mbola nomeny antsika ahafahantsika mbola mivory toy izao mivavaka eo anatrehany. Ka hivavaka isika tompo. Misaotra iray malala noho ny fitiavanao sy ny famindramponao satria mbola afaka izay Jesosy mivory toy izao. Mbola afaka izay tompo miantso ny anaranao Jesosy. Tompo, eto izay satria maniry ho any an-danitra. Ka mangataka aminao tompo, oka ianao tompo hanatrika anay tsiraray avy Jesosy. Oka ianao hiaino ny fibebaka anay rehefa avy eo. Oka koa ianao hampahery anay rehefa tonga ny teninao hampaherezan'ny mpanomponao anay. Ka mangataka aminao zahay Jesosy tena ampifantoka anay tsiraray avy, ampijoro anay tsiraray avy, mba tena hiaona aminao tokoa izay rehefa tonga ny fotoana ahatongavanay any an-danitra izany. Amen. Ho tanteraka an'izany Jesosy. Satria tompo misy ny olona tsy ho tafiditra koa any an-danitra Jesosy fa tonga dia any amin'ny elo. Ka mangataka aminao Jesosy tompo, oka ianao Jesosy tena hanokatra fanahy tsiraray avy. Sanatria tompo ka any amin'ny elo ny olona ka rehefa tonga ny fitsarana farany, zay vao mahita Jesosy eo anatrehanao any amin'ny fitsarana farany. Ka mangataka ny famindramponao Jesosy asokafo masom-panahy tsiraray avy, avao zay tsiraray avy mba tena ho zanako tokoa. Mangataka aminao fanahy masina, oka ianao fanahy masina ampiteny any menada eto, oka koa ianao hanokatra ny masom-panahy tsiraray avy mba tena hitady anao tokoa amin'ny fony manontolo sy amin'ny fanahy manontolo ny tsiraray avy. Mankasitraka Jesosy ny dera ho anao, ny haja ho anao. Atreo Jesosy zay tsiraray avy mba ho voninahitra ho rery any. Mankasitraka tompo. Aleluia. Amen. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay omeny fanahy masina antsika anio raha nanokatra baiboly aho dia ao amin'ny Lioka 7:10. Eto izany dia manambara ny amin'ny andro zanak'olona, mampagaga fa tato ato dia Jesosy fanahy masina manome foana ny amin'ny avian'i Jesosy izany. Eto dia ny verset raisitsika tsy handray verset maro isika. Fa ato amin'ny Lioka 7:10 dia eo amin'ny 9:20 no raisitsika. Dia ho vakiantsika ihany koa
enina amby roapolo ka hatramin'ny faha telopolo dia hovakintsika ihany koa ny eo amin'ny andiny faha efatra amby telopolo ka hatramin'ny faha fito amby telopolo. Hovakintsika izay. Lioka toko faha fito ambin'ny folo dia hovakintsika eo amin'ny andiny faha enina amby roapolo ka hatramin'ny faha telopolo dia tonga dia raisitsika andiny faha efatra amby telopolo ka hatramin'ny faha fito amby telopolo. Io dia hitanao koa eo ao amin'ny Matio faha efatra amby roapolo andiny faha fito amby telopolo ka hatramin'ny faha sivy amby telopolo. Dia ilay anankiray hitanao amin'ny Matio toko faha efatra amby roapolo andiny faha efapolo ka hatramin'ny faha iraika amby efapolo. Io no omeny fanahy masina ka ho raisitsika ny teny dia amin'itsika no aka fibebahana dia mety misy verset kely ihany amin'ireo ho raisina koa akaiky izany avy eo. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Lioka toko faha fito ambin'ny folo andiny faha enina amby roapolo ka hatramin'ny faha telopolo. Tahaka ny tamin'ny andron'i Noa dia isy toy izany koa ny amin'ny andron'ny zanak'olona. Ny hinana ny olona, ny sotro, nampakabady, navoaka ampakarina, mandra-piavy ny andro izay nidiran'i Noa tao amin'ny sambo fiara. Dia tonga ny safi-drano ka nandringana azy rehetra. Tahaka ny tamin'ny andro Lota koa, ny hinana ny olona, ny sotro, ny vidy, ny varotra, na amboly, nanangana trano, fa tamin'ny andro izay nialan'i Lota avy tao Sodoma dia nisy afo sy solifara nilatsaka avy tany an-danitra ka nandringana azy rehetra. Dia ho tahaka izany koa amin'ny andro ampisehoana ny zanak'olona. Andiny faha efatra amby telopolo. Lazaiko aminareo fa amin'izany alina izany dia hisy roa lahy ny iray fandriana, ny iray dia ho raisina ary ny iray dia avela. Hisy roa vavy miara-mitoto vary, ny iray dia ho raisina ary ny iray dia avela. Hisy roa lahy any an-tsaha, ny iray dia ho raisina ary ny iray dia avela. Dia nanontany azy izy ireo hoe aiza tompo, ary hoy izy taminy, izay itoeran'ny faty dia any koa no iangonan'ny voromahery. Amen. Ry havana mampatahotra ny ten'Andriamanitra. Eto zany dia manambara sady fa le hira izay nenontsika teo ary narahantsika izay tsika mahay an'le hira dia misy hiran'izany fa rehefa any amin'ny elo dia atadidy an'ilay hira satria tsy tafitra any an-danitra hoe en lanitra tsara tokoa izay fonenana mandrakizay tany be asambarana koa ao isika iaona indray. Amen. Iaona indray. Tena iaona tokoa ve sa tsia? Eto amin'ny andininy faha efatra amby telopolo tonga dia ho raisiko io na Jesosy Tompo hoe lazaiko aminareo fa amin'izany alina izany dia hisy roa lahy, ny iray fandriana, ny iray dia ho raisina ary ny iray dia avela. Amen. Hatreo aloha hitanareo zany. Tsisy zany hoe io fa miaraka matory eo le roa lahy reo zany na ohatra roa vavy koa dia hoe tafakatra daholo izy roa. Ry havana tsy iaona akory any an-danitra, tsy iaona akory. Ilay hira dia hiraintsika. Tany be asambarana koa izay ny any an-danitra. Ao isika iaona indray. Tena ho tafakatra ve isika sa tsy tompo? Ny tenin'Andriamanitra dia fampitandremana lehibe mba tena hijoroantsika. Dia jerevy ihany toy andiny faha dimy amby telopolo atao amin'ny Baiboly hoe hisy roa vavy miara-mitoto vary, ny iray dia ho raisina ary ny iray dia avela. Amen. Ry havana zava-doza zany izany. Mitoto vary eo roa vavy. Fiainana andavanandro io. Mitoto vary eo roa vavy. Tampotampoka eo. Ny iray lasa raisina ho akany an-danitra, ny iray tavela eo. Ny iray tavela eo. Dia eto koa ny andininy faha enina amby telopolo hoe hisy roa lahy any an-tsaha, ny iray dia ho raisina ary ny iray dia avela. Amen. Ry havana,
misy amin'izany fotoana izany satria ny ten'Andriamanitra tsy maintsy ho tanteraka avokoa izay teny rehetra avoaka avy an'Andriamanitra. Tsy maintsy tanteraka io ary ho hisy izay zavatra izay. Engany ka tsy ao anatin'ilay tavela isika. Engany mibeba tompo miovà mihitsy mba tena ho marina ny fiainanao. Izay koa ny fiainana koa mila koa ho marina tanteraka koa. Dia tsika vao tafiditra ny lanitra. Satria mazava tsara ny teny eto hoe hisy roa lay any an-tsaha. Ny iray dia ho raisina ary ny iray dia avela. Amen. Hisy ho tavela ety ambony ity tany ity. Ny iray ho raisina, ny iray tavela. Any an-tsaha zareo ireo. Inona ny ataon'izy roa lahy ireo? Any an-tsaha, matondo ilay any an-tsaha. Dia fantatsika tsara miasa zay, miasa tany. Eo ampiasana eo amin'ny eo an-tsaha eo, na koa ohatra hoe petrapetraka eo ohatra hoe mijery voly eo, na koa ohatra hoe miresadresaka fotsiny eo, dia tampotampoka eo, ny iray tsy tatampoka, dia ny iray tavela. Izay no ibebahantsika rehefa avy eo. Ho tafakatra ve sa tsia tompoko? Tsy maintsy ho avy izany. Mila isika mifoha amin'izay. Aza variana amin'ny zavatry ny tany tompo. Fa raha ohatra ka variana ianao, dia ho tampoka aminao ny havian'i Jesosy any amin'ny rano lanitra, ho tampoka aminao izany. Ho tampoka aminao. Mila tsika tena mitandrina mafy dia mafy tokoa. Dia eo amin'ny andiny fa 7:30 resika kely ihany io. Na raha tsy tompo. Ary ilaza aminareo ny olona hoe indro ery na indro ety, nefa aza mandeha ianareo na manaraka azy. Fa tahaka ny tselatra manelatra hatramin'ny faravodilanitra, ka mahazavatra ny farany koa dia ho toy izany ny zanak'olona amin'ny androny. Fa tsy maintsy mijaly mafy izy aloha sady ho lavin'ity taranaka ity. Amen. Zay ilay izy. Ny fiavian'i Jesosy dia ho hitany masontsika rehetra tompo. Satria mazava be hoe tahaka ny tselatra manelatra hatramin'ny faravodilanitra, ka mahazava hatramin'ny farany koa ry havana. Rehefa ny ivelantsika dia mijery rehefa ingenao io lanitra io dia alefa an-tsaina hoe manomboka amin'ny sisiny ery dia hatrany. Izany hoe naiza zany dia hita avokoa izany izao tontolo izao. Maro ny olona mivavaka nefa tsy miandry an'i Jesosy. Tsy miandry an'i Jesosy. Mbola variana tahaka tamin'ny andro Noa eto amin'ny 2020. Raha misy amin'ireo zavatra ireo ny amin'ny fiainanao izao dia mibeba. Ho vakiako ilay izy. Satria ohatra ka variana ianao tsy mijery ny lanitra, tsy miandry an'i Jesosy ka raha misy amiray amireto ny mbola iainanao, tena hoe mahavariana anao dia mitandrema tompo satria tahaka an-tselatra ny havian'i Jesosy. Tahaka an-tselatra mazava tsara ny 2020. Ho vakiako 2020. Tahaka tamin'ny andro Noa dia izy toy izany koa amin'ny andro zanak'olona. Hatreo aloha. Amen. Zanak'olona ho an'izay tsy mahalala dia Jesosy izany no ambara eto. Jesosy no ambara eto. 2020. Ny inana ny olona? Hatreo aloha. Ny inana ny olona? Misy olona tompo dia mieritreritra foana ny amin'ny sakafo. Sakafo. Variana mihitsy amin'ny fitadiavana ho an'ny sakafo. Mila mitandra satria raha tonga tampoka ny tompo dia ho tavela ianao. Manaraka an'izay, ny sotro, hitanareo izany, eo koa ny amin'ny fisotroana. Mety toaka io, mety divay io, ka mila mitandrina tompoko. Dia eo koa hoe napakabady. Misy mieritreritra foana ny amin'ny resaka hoe fanambadiana. Mikarakara mikolokolo ny amin'ny fanambadiana foana hoe mampiakatra vady, na koa mikarakara ho an'ny zanakanao, na mikarakara ho an'ny olona. Zavatra anankiray koa io. Aza variana loatra amin'io resaka momba ny tany io itsika. Dia manaraka an'izay dia eo koa hoe na avoaka ampakarina. Misy koa ny vehivavy ohatra hoe atao mariazy
dia inona voaka natao mariazy iny dia io mihitsy tena fantohana ny saina dia tsy metratra ntsony an' Jesosy. Mila mitandrina tompoko. Napakabady eto dia lehilahy indray zany eto mampakatra vehivavy, lehilahy zany eto maka vady zany eto napakabady. Mila ianao tena mitandrina mafy ny amin'ny hoe anambady ianao. Raha mbola tanora ianao ka hoe anambady na hoe zokojokony koa satria arakaraka anao hoe raha mbola tsy nanambady mihitsy ianao dia izay ianao no afaka manambady na efa maty ny vadinao na maty koa ilay vadin'ilay olona alainao vady. Izay vao eken'ny tompo izay. Ka rehefa hanambady ianareo dia aza mifantoka loatra amin'io satria ho tavela ety ianao. Ho tavela ety ianareo. Dia eo koa dia hoe mandra-piavy ny andro izay nidiran'ny Noa tao amin'ny samby fiara. Hitanareo zany zava-doza zany. Mandra-piavy ny andro izay nidiran'ny Noa tao amin'ny samby fiara. Ry havana. Ny olona variana i Noa amin'io mikarakara ny samby fiara dia noho ny efa tafiditra izy tao anaty samby fiara dia tonga ny safodrano ka nandringana azy rehetra. Amen. Ry havana, fotoana zao hikarakaranao ny ara-panahinao. Oka ianao ilamina hatrehan'i Jesosy satria amin'izao andro mangotraka izao, izao tany mangotraka izao dia fotoana zao hanomananao tompoko ny fanahinao. Ny fanahinao. Inona no zavatra mibahana ao aminao? Hibebaka antsika rehefa avy eo. Ianao no malala. Ny tompony mampatsiahinao amin'izao fotoana izao ny zavatra izay mibahana ao aminao. Hibeba ao amin'i Jesosy. Satria eto no tafiditra tao anaty samby fiara i Noa dia tonga safodrano ka nandringana azy rehetra. Amen. Isika koa raha variana amin'ny zavatry ny tany ka rehefa tonga i Jesosy satria fanoharana eto. Rehefa tonga i Jesosy fa tafakatra izay nijoro saratra ny farany dia hidy ny lanitra dia vita hatreo. Izay ilay hoe safodrano nandringana azy rehetra. Safodrano nandringana azy rehetra. Tsy tafakatra intsony any an-danitra. 2:20. Tahaka tamin'ny andron'ny Lota koa nihinana ny olona. Hitanareo izany mbola avy indray sakafo. Eo indray sakafo. Ny sotro ihany koa. Ny vidy. Eto ianao hoe mividy indray. Mividy an'izao, mividy an'izao, mividy an'izao satria mieritreritra hoe hipetraka eo ambonin'ity tany ity. Hipetraka eto ambony tany ity tena hoe hanangona izay tena hoe hanangona izay tena hoe zavatra tiany mihoatra. Efa no avy nefa Jesosy. Ho avy Jesosy. Dia ihany koa hoe ny varotra. Misy tena hoe mifantoka amin'ny zavatry ny tany mihitsy. Ny varotra ny ihany anatin'ny sainy tsisy afa-tsy io. Azahoany vola be dia be. Io ihany. Io varotra io ihany. Mila tena hoe mifantoka tsara amin'ny tompo isika. Na amboly. Misy koa mamboly dia tsy metratra intsony an'i Jesosy. Fa dia mifantoka be ao dia tsy mahita intsony ny lanitra. Hoe ho avy an'i Jesosy. Nanangana trano. Nisy koa nanangana trano. Vao manamboatra trano, karakara trano. Satria metratra hoe hipetraka firy taona amin'ilay trano. 20 taona ve ireo efa lehibe. Sa 30 taona, sa 40 taona, sa 80 taona raha mbola tanora. Ry havana, ho avy an'i Jesosy. Ho avy Jesosy. Mila ianao mifantoka amin'ny Jesosy na dia hoe manao andro zavatra ireo ary. Tsy hoe koa hitsahatra mihitsy ny fiainanao, fa mila ianao mifantoka amin'ny Jesosy na dia manao andro eo ary. Ataovy aloha Jesosy. Ataovy alohanao izy. Ataovy alohanao izy dia hainao. Hainao mihitsy. Ohatra hoe fihinan-kanina ohatra araka ny hoe sakafo. Fisotroana aza misotro tsony. Tokana divay. Tsy mety anie izany. Aza mbo mamony izany. Satria zavatra ratsy izany, manimba izany. Mampirediredy ny toaka sy ny divay. Mampitabataba. Ary manimba ny ara-panahinao. Fa aza misotro izany. Dia eto 9:20 hoe fa tamin'ny andro izay nialan'ny Lota avy tao Sodoma dia nisy afo sy solifara nilatsaka avy tany an-danitra ka nandringana azy rehetra. Dia ho tahaka izany koa amin'ny andro ampisehoana ny zanak'olona. Amen. Ry havana. Tampoka. Tampoka ny avian'i Jesosy. Ary mazava be ny teny eto hoe nisy afo sy solifara nilatsaka avy tany an-danitra ka nandringana azy rehetra.
voalasy lota vo nivoaka tao Sodoma ilota navoaka ny anjely efa natao teto zany tamin'ny toriteny angamba raha tsy diso zay tantara lota sy vademanjanany dia vo tafavoaka izy ireo lasa lavidavitra de jerefa nompoten'Andriamanitra tamin'ny afo sy solifara i Sodoma ry havana zavadozany zany izany hoe ilay zavatra natombola teo lotereo ny hinana ny sotro ny vidy ny varotra nambolona nangana trano dia potika avokoa tsisy azo raisina intsony fa lasa toy ny lavenina. Nisy ny reportage momba an'izany afaka mijery anao anaty internet momba Sodoma sy Gomora. Ry havana miantso anao Jesosy, miantso anao izy hiverina aminy. Andifa vita amin'ny telopolo farany dia nanotany azy izy ireo hoe aiza tompoko ary hoy izy taminy izay toerany faty dia any koa no iangonany voromahery. Amen. Ry havana izany hoe raha ohatra ka mahita vorony mahery be deaibe ianao miangona amin'ny toerana iray de fantatra hoe misy faty ao. Izany hoe tsy maintsy ho hita ny mason'olona rehetra tsy miafina zany ny feviany Jesosy. Tsy maintsy ho hita ny maso zay zanak'olombelona mbola tavela ety raha mbola velona isika izay eto manaraka eto satria tsy fantatra oviana ny andro na mio fa mila miomana isika. Tsy maintsy ho hita ny mason'olona rehetra izany fotoana izany. Ry havana andohalika antsika hibebaka angataka famindram-po amin'ny Jesosy mba tsy ho tavela aty tahaka ny anankiray amin'ireo izay ohatra teo ny eny an-tsaha ary koa mpitombary engany mba ho afaka atsika amin'ozy ety ary tena hoe hitentsika amin'izay hoe ao ny lanitra tsara tokoa afaka hipetraka amintsika ao any an-danitra izay fonenina mandrakizay mba ho tafiditra lanitra isika fa tsy hoe hira fotsiny inaovantsika ny hira iny. Andohalika antsika tompoko hibebaka natrehan'i Jesosy eto amin'ny tompony mombanao ny tenanao de aveo tsika androka de volontsika aveo. Jesosy tompo indreto izay Jesosy mandohalika eo anatrehanao misaotra tompony amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao Jesosy ny amin'ny teny Jesosy izay nomenao anay Jesosy satria tompo ho avy ianao mampitandra anao Jesosy malala fa misy ny ho raisina ary misy ny avela Jesosy. Raha olona roa Jesosy mifanakaiky dia ho isy Jesosy ny ho raisina ny ray ho tavela. O Jesosy mamindra-fo aminay tompo mba tsy ho anisa zay tavela zay Jesosy fa mba ho tafakatra. Jesosy tompo mamelany elokay Jesosy ny amin'ny fisainana an'izao tontolo izao ny amin'ny fifikirana tompo amin'ny zavatry ny tany Jesosy satria ho rava ity tany ity. Diovy Jesosy ny sainay tsiraray avy Jesosy mba tsy fantoka foana tompo amin'ny zavatry ny tany. Mamelany fisainanay Jesosy malala diovy izay amboary izay sasao amin'ny rano soa ny fisainanay Jesosy. Eo koa tompo zay renesy ny sofinay sasao tompo ny sofinay tsiraray avy mba adio Jesosy hiala tompo amin'ny finoana zavatra tsy araka ny sitraponao satria Jesosy izany rehetra izany zay ny sofinay Jesosy tsy araka ny sitraponao tompo dia mampiherikerika ny sainay ka diovy Jesosy ny sofinay mamelanay tompo mba tena hiambina satria ho avy anao Jesosy, ho avy anao Jesosy eny amin'ny raha alanitra nefa tompo izay ety ambonin'ny tany dia variana Jesosy, variana Jesosy eto amin'ity tany ity. Maro ny miondrika Jesosy mijery ny tany fa tsy mitraka mijery anao ka mifona Jesosy mamelanay Jesosy satria Andriamanitra lehibe indrindra ianao. Tompo malala diovy koa Jesosy ny masonay tompo mba adio tany fijerinao mba hibanjina lanitra Jesosy satria tompo tsy maintsy nijaly ianao Jesosy no ny fahotanay nomboina ianao Jesosy nitondra ny elokay Jesosy ny ranao tompo ny tete Jesosy
namonjenao anay ka mifony zay Jesosy malala ao mifony any amin'ny fijerinay tiaraka ny sitraponao dioviny manay Jesosy mba hadio sasao amin'ny rano ao ny masonay tompo mba hadio satria Andriamanitra mendrika hoderaina ianao mendrika masinina ianao Jesosy mendrika tompoina ianao Jesosy ary mendrika andrasanay ianao Jesosy malala ao dioviny masonay tsiraray avy mba tena adio tahaka ny fijerinao sasao zay Jesosy amin'ny rano soa mamelahy ny fijerinay mamelahy ny fijerinay tsy mendrika rehetra tompo malala ao Jesosy ny vavanay ihany koa diova vavanay Jesosy mba hadio Jesosy mamelahy anay ianao sasao amin'ny rano tompony lelanay koa mba tsy teniteny foana Jesosy mba tena hifantoka tompo aminao ary hivavaka amaky ny teninao anambara ny fahatsaranao Jesosy fa tsy teniteny foana Jesosy mamindra fo Jesosy amin'ny zanak'olombelona mamelahy anay tompo mila anao fatratra izay amboary zay fanay masinao mba hiakatoanao Jesosy tompo ny tananay Jesosy ny tananay tompo diovy amin'ny rano soa zay noraisy ny tananay tompo tsy araka ny sitraponao diovy amin'ny rano Jesosy ny tananay sasao amin'ny rano Jesosy mba hadio izay diovy tompo mba hadio ny tananay amin'ny rano soa eo koa Jesosy ny tongotray zay nalehanay Jesosy tsy araka ny sitraponao diovy Jesosy ny tongotray Jesosy mamelahy anay ianao sasao zay tompo mba hadio Jesosy ho afa-keloka oka ianao tompo hanadio Jesosy zay marika rehetra napetraky ny fahavalo taminay Jesosy ka ampaveranay Jesosy diovy zay Jesosy amin'ny rano soa mangataka aminao Jesosy tompo sotronay Jesosy ny ranao oka ny ranao hikory anatin'ny taovanay tsiraray avy anadio anay anavao anay anafaka anay Jesosy andoro zay rehetra tsy novoleny tananao ao anatin'ny taovanay anatin'ny tenanay sasao zay tompo amin'ny rano soa mila ny rano zay Jesosy anadio anay tanteraka Jesosy sasao zay Jesosy malala ao mila anao fatratra izay mila anao fatratra zay Jesosy malala ao oka ny ranao anadio anay mba ho afaka amin'ny tsy famarina rehetra Jesosy ianao ny tena rehefa tianao dia tena tia hatramin'ny farany ka mangataka ny famindramponao Jesosy satria tompo zay zanakao Jesosy dia variana Jesosy maro Jesosy mbola matory Jesosy matory Jesosy amin'ny torimasom-panahy mamindra fo Jesosy amin'ny tany mamindra fo Jesosy amin'ny zanakao tsiraray avy foazy tompony tsiraray avy foazy Jesosy tena hifoha satria Jesosy ho avy ianao Jesosy ianao no Andriamanitra lehibe indrindra ianao no tsara indrindra Jesosy malala ao ka mangataka ny famindramponao mangataka ny famelanao Jesosy oka ianao tompo anadio anay amin'ny rano soa andoro tompo ny aretina rehetra anatin'ny taovanay diovy Jesosy amin'ny rano soa Jesosy izay avao zay Jesosy amboary izay amboary zay Jesosy malala ao mila anao fatratra izay tompo malala ao mamindra fo aminay mamindra fo amin'ny zanakao tsiraray avy zay mibebaka zao Jesosy oka ianao iainy ny vavaky ny tsiraray avy oka ianao iainy ny fitaraina ny tsiraray avy Jesosy fa tsy mavita tena izay raha misaraka aminao mila anao zay tompo malala ary mangataka aminao koa Jesosy mifony izay ho an'i Madagasikara ho antandrazanay Jesosy malala ao mamindra fo Jesosy amin'ny gasy rehetra mifona tompo amin'ny gasy rehetra Jesosy malala ao oka ianao tompo hitrantsehatra tompo andamina ny tandrazanay Jesosy malala ao mamelahy Jesosy mamelahy tompo ny gasy rehetra ianao mifony zay tompo any malagasy tsiraray avy Jesosy mamindra fo Jesosy ianao no Andriamanitra mpamindra fo ianao rery any tompo no afaka manavao ny tsiraray avy ary mitantana tompo ny tandrazanay Jesosy ka mangataka ny famindramponao ianao Jesosy efa niteny fa roy ny devoly dia andositranareo izy ka hitsaga zay tompo malala ao andray ny hery sy ny fahefana Jesosy androaka ny asan'ny fahavalo tompo ka mianaranao tompo manala nitsangananay ka roany tompo ny asan'ny fahavalo anaratoe va Nazareta
miala nareo satana tsy manan-kely tsy manafana fa dorana amin'ny rano Jesosy davaky ny elo plasinareo potena amin'ny rano Jesosy entina itanareo miala nareo potena amin'ny rano Jesosy davaky ny elo plasinareo na raha Jesosy Nazareta miala nareo miala dia volony Belzebuba dorana amin'ny rano Jesosy ravana amin'ny rano Jesosy na tokatranoko ambony ka hatrany ambany potena amin'ny rano Jesosy ravaravana amin'ny rano Jesosy miala nareo Lusifera dorana amin'ny rano Jesosy miala ambony ka hatrany ambany tsy manan-kely tsy manam-pahefana amin'ny ankonako tsy manan-kely tsy manam-pahefana amin'ny tenanareo fifaresanareo potena amin'ny rano Jesosy andavaky ny elanao Lusifera amin'ny plasinao dorana amin'ny rano Jesosy ravana amin'ny rano Jesosy miala nareo dia volom-pampiady rehetra potena amin'ny rano Jesosy miala nareo tsy manan-kely tsy manam-pahefana efaresanao dorana amin'ny rano Jesosy ravana amin'ny rano Jesosy entina itanao satana entina itanao andavaky ny plasinao miala ianao hitsakitsahana menarana hely hitsakitsahana menarana hely hitsakitsahana menarana hely miala nareo tokatrano miala nareo ny fandrika dia tsy tafiditra ato na iza zany miala nareo ny produit rehetra ny fahavalo tafiditra tato dia dorana amin'ny rano Jesosy ravana amin'ny rano Jesosy potena amin'ny rano Jesosy potena amin'ny rano Jesosy ravana amin'ny Jesosy davaky ny plasinareo tsy manan-kely tsy manam-pahefana dorana amin'ny rano Jesosy miala nareo any andavaky ny elo ny plasinareo miala nareo dia volony drakona dorana amin'ny rano Jesosy ravana amin'ny rano Jesosy miala amin'ny ankonanay miala ambony ka hatrany ambany potena amin'ny rano Jesosy ravana amin'ny rano Jesosy miala koa nareo ny devoly ratsy rehetra eo zany ny amin'ny mariky ny Halloween amin'ny mariky ny Halloween rehetra zay tafiditra tokantranoko ato miala nareo tsy manan-kely aminay miala dorana amin'ny rano Jesosy ravana amin'ny rano Jesosy potena amin'ny rano Jesosy ravana amin'ny rano Jesosy davaky ny elo ny plasinareo potena amin'ny rano Jesosy miala nareo ny fanaratsy rehetra zany niny zany zay mivoaka avy amin'ny tele zany na amin'ininy zany zay marika zavatra amin'ny tele rehetra na amin'ny sinema zay tafiditra tokantranoko ato dia potena amin'ny rano Jesosy ravana amin'ny rano Jesosy dorana amin'ny rano Jesosy afatotra amin'ny rano Jesosy afatotra amin'ny rano Jesosy miala ambony ka hatrany ambany andavaky ny plasinareo andavaky ny plasinareo entina itanareo andavaky ny plasinareo rano Jesosy mandravarava tsy manan-kely tsy manam-pahefana efaresanareo miala devoly ny accident dorana amin'ny rano Jesosy ravana amin'ny rano Jesosy potena amin'ny rano Jesosy davaky ny elo ny plasinareo tsy manan-kely aminay miala nareo aminay tsirairay avy efaresanareo miala koa nareo devoly ariko fahafatesana potena amin'ny rano Jesosy ravana amin'ny rano Jesosy potena amin'ny rano Jesosy miala nareo miala devoly ariko fahafatesana efaresanao davaky ny elo ny plasinao miala amin'ny ankonako miala aminay dorana amin'ny rano Jesosy ravana amin'ny rano Jesosy potena amin'ny Jesosy miala nareo devoly favetavetana rehetra miala tsy manan-kely tsy manam-pahefana tokantranoko miala aminay tsirairay avy nareo dorana amin'ny rano Jesosy davaky ny elo ny plasinareo ravana amin'ny rano Jesosy potena amin'ny rano Jesosy devoly fijangajangana rehetra miala tsy manan-kely tsy manam-pahefana aminay efaresa dorana amin'ny rano Jesosy ravana amin'ny rano Jesosy potena amin'ny rano Jesosy davaky ny elo ny plasinareo rano Jesosy mandoro miala nareo miala koa ny devoly zay manafika amin'ny écran rehetra dorana amin'ny rano Jesosy ravana amin'ny rano Jesosy miala devoly mpamosavy potena amin'ny rano Jesosy ravana amin'ny rano Jesosy davaky ny elo ny plasinareo tsy manan-kely aminay rano Jesosy mandravarava efaresanareo davaky ny elo ny plasinareo miala nareo ny fanaratsy rehetra ny vava rehetra izay mitsangana anohitra anay ohitra ny Jesosy eo anatinay ny vava rehetra fanaratsiana rehetra dia tsisy ambininy zany fa atorako amin'ny rano Jesosy ravako amin'ny rano Jesosy fodoraiko amin'ny rano Jesosy ny fifosana rehetra anay fanaratsiana rehetra dia dorana amin'ny rano Jesosy ravana amin'ny rano Jesosy potena amin'ny rano Jesosy araka ny tenin'Andriamanitra hoe izy no ady anay fa zay kosa dia angina potena amin'ny rano Jesosy ravana amin'ny rano Jesosy miala ny vava ratsy rehetra ny fifosana ratsy rehetra ny asan'Andriamanitra dia dorana amin'ny rano Jesosy tsy ambininy zany fa ravana amin'ny rano Jesosy fodoraena amin'ny rano Jesosy fodoraena amin'ny rano Jesosy davaky ny elo ny plasinareo tsy manan-kely tsy manam-pahefana aminay efaresanareo miala devoly ny Jezebela dorana amin'ny rano Jesosy ravana amin'ny rano Jesosy davaky ny elo anao Jezebela potena amin'ny rano Jesosy davaky ny elo ny plasinao tsy manan-kely tsy manam-pahefana efaresanao davaky ny elo ny plasinao dorana amin'ny rano Jesosy miala koa devoly zazavavindrano potena amin'ny rano Jesosy ravana amin'ny rano Jesosy dorana amin'ny rano Jesosy potena amin'ny Jesosy miala miala amin'ny ankonanay potena amin'ny rano Jesosy davaky ny elo ny plasinareo tsy manan-kely tsy manam-pahefana efaresanareo rano Jesosy mandravarava amina rano Jesosy koa mandiky sy androako asa mata satana rehetra ny programa rehetra ny ambadibadika zay ataon'ny Lusifera satana any ambadibadika any ny amin'ny programa ny fivoriana any ambadibadika any raha potena s'Andriamanitra dia atsoko ny afolanitra avy any an-danitra zerako amin'ny hotely zay vorianareo torako amin'ny rano Jesosy fodoraeko ny hotely zay vorianareo potehako amin'ny rano Jesosy ravako amin'ny rano Jesosy
potehako amin'iraha Jesosy, ravako amin'iraha Jesosy, ny programa rehetra izay mitsangana amin'ny avy Jesosy, izay mitady ho rahavany fahavalo dia potehako amin'iraha Jesosy, ravako amin'iraha Jesosy, torako amin'iraha Jesosy, tsy manan-kevitra manapafana ny programanareo fa Jesosy ny tompony asa, fa potehako amin'iraha Jesosy ny asa maty satana rehetra na izay tratran'ny programa ny ambadika any, torona amin'iraha Jesosy, tsy manan-kevitra manapafana fa afo ny lanitra mandravarava, afo ny lanitra mandravarava, afo ny lanitra mandravarava, torona amin'iraha Jesosy, potehina amin'iraha Jesosy, tsy manan-kevitra manapahefana aminay zany fa Jesosy no avy Jesosy, raha Jesosy mandravarava ny fahavalo rehetra. Aminareo koa tompony andidiana isan'androany ny aretina rehetra dia volim-pitondra aretina rehetra mialinareo tsy mipetapetaka aminay, miala dia volim-pitondra aretina, torona amin'iraha Jesosy, mialinareo, potehina amin'iraha Jesosy, miala amin'ny ankohonanay, potehina amin'iraha Jesosy, mialinareo ny aretina mandringana rehetra dia torona amin'iraha Jesosy, ravana amin'iraha Jesosy, potehina amin'iraha Jesosy, davaka ny eny placereo rehetra mandringana, potehina amin'iraha Jesosy, any ny placenareo, davaka ny placereo tsy manan-kely anay, tsy manam-pahefana aminay, raha anao tompony ao ka andrafitra anay Jesosy marara ao, ao ka ny raha tompo andrafitra anay, mangatany Jesosy anao andrafitra anao anao tompoko andafitranay Jesosy any tokantranonay ny ankohonanay Jesosy mangataka anao tsy tompo malala ka anao tompo mifefy Jesosy manodidina anay raha anao Jesosy raha Jesosy ny tokantranonay mirindrina efatra Jesosy ambony ka hatrany ambany raha anao Jesosy ny aminay tompo raha koa femin'anao Jesosy malala ny asa vavahady tsy tanapetraka ato intsony efa resy efa potika efa resy efa rava miverina tolona venona satria ny Andriamanitra dia Andriamanitra mpandresy ary mandresy mandrakizay ary koa mandresy ao Jesosy ka raha anao tompo andrafitra tompo raha anao Jesosy raha anao tompo mandrafitra anay ny ankohonanay ny tenanay manontolo izay fanananay momba anay tompony raha anao Jesosy raha anao tompo mandrafitra anay ka misaotra Jesosy misaotra tompony voninahitra ho anao aleluia 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 amen amen iferin'androany ka isika mangataka ny fanay masina misaotra Jesosy misaotra satria Jesosy ianao tompo no ny asa Jesosy nandrava Jesosy ny fahavalo satria tompo anao tompo ny hery sy ny fahefana ianao tompo no nampandresy anay Jesosy teo anatrehany fahavalo ka misaotra Jesosy satria tompo ianao no mampahery anay ankehitriny Jesosy malala ankehitriny tompo mangataka ny fanay masinao oka ianao fanay masina hiditra aminay oka ianao fanay masina hiditra anatin'ny fonay satria ny fonay dia lapanao diovy ny fonay fanay masina oka ianao anadio amin'ny afinao ny fonay tsiraray avy diovy amin'ny afinao ny fonay tsiraray avy fanay masina oka ianao hiditra anatin'ny fonay fanay masina hitoetra anatin'ny fonay mangataka aminao fanay masina oka ianao anjaka ao anatinay rehefa fanay niray fanay lehibe indrindra ka mangataka anao fanay masina oka ianao hiditra anatin'ny fonay mangataka aminao fanay masina fanay masin'Andriamanitra velona milanao izay fanay masina milanao zay fanay masina oka ianao hidina aminay tsiraray avy amen tokantranonay tsiraray avy amen toerana misy anay tsiraray avy oka ianao amen anatinay tsiraray avy fanay masina milanao zay fanay masina oka ianao anavao anay hitady-dalana anay anome fahendrenanay mba aizanay ankatoanao aizanay anao nisitraka ao dia nisitraka ao rery any mitenena foana fanay masina fa milanao izay tsy mavita teny izay fanay masina raha tsy eo ianao ka mangataka anao fanay masina oka ianao ameno anay araka ny tenao iza rehefa tia dia tia hatramin'ny farany ka misaotra anao Jesosy satria eo aminay ianao Jesosy ka misaotra anao oka ianao koa fanay masina anendry vavan'ny mpanomponao rehefa avy eo amin'ny teninao ka makasitraka Jesosy mideranao fanay masina misaotra ray malala aleluia aleluia amen 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 aleluia omeko any zokerika ny toyany tonga dia mametraka veloma aminareo zako dia manazava moa zokerika avy eo momba ny amin'ny ora zany amin'ny fotoam-bavaka eto amin'ny na azavaiko angambany rehefa avy eo ny ora amin'ny heriny angambany atao dia zavay zokerika rehefa ohatra ka mamarana ianao metsika mijanona mivaly ihany tonga dia mametraka veloma aminareo satria zokerika no nambaranareo momba ny amin'ny ora zany dia samita iny tompo daholo tsika tsiraray avy amen veloma daholo tompoko amen misaotra ny tompontsika dia misaotra ny mama Felisia koa ny amin'ny fotoana izay efa natomboka teo zany fampibahana sy ny fizarana ny tenin'Andriamanitra ary indrindra misaotra ny fanahy masintsika izay mamena antsika raha ny Jesosy tokoa nanadio ka dia rehefa tena mibebaka sy mifona tamin'ny tompo ianao dia minofa manadio izy raha ny zanaka no afaka nareo izy dia ho afaka tokoa nareo
ka dia nasa araka ny fanasana teo zany hoe mijoro, mandray ny hery, mandray ny fahefana, mandroaka ny asan'ny maizina, ny asan'ny devoly dia vonona ary mino koa tsika fa tonga ny fanahy masina mameno antsika rehefa lasa ny fanahy ratsy zany. Zay foana zany amin'ny fiainan'ny olona rehetra n'iza n'iza na n'inona finoana misy zany dia misy ny fanahy ratsy de misy ny fanahy tsara. Misy olona de tsy menatra zany mankalaza ny fanahy ratsy natao hoe fanahy maloto koa zany de fantatsika mihitsy amin'izao hoe fankalazana ny Halloween zao zany de fantatra mihitsy hoe fanahy maloto, fanahy ratsy na ny endrika aseho amin'ny olona amin'ny masika sy ny zavatra rehetra de hitanao hoe ratsy mampatahotra fa dia tsy mampaninona ny olona zany miantso ny fanahy ratsy. Manararaotra mihitsy ny devoly amin'izao maka olona amin'izany atao hoe Halloween zany fanahy ratsy, manararaotra zany hidirany ao anatin'ny olona. Raha mahita ny olona voafatotra, be da be ny olona voafatotra zany manontany amin'ny asan'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra de mahita ianao hoe tena mampalahelo sy mampatahotra ihany koa. Fa olona tsotra, olona milamina zao rehefa tonga ny fanahy maloto efa teto zany ny fanazavana tamin'izay angambany tamin'ny herinandro ny atao hoe ny fanahy maloto, ny demoniaka. Rehefa tonga mamatotra olona ray izy de tena tsy na olona heverina hoe manam-pahaizana, milamina, tsara zao ary hoe manan-karena, fa rehefa ny devoly no miditra ao anatin'ilay olona dia tsisy intsony maha-olombelona azy zany fa tsy fanahy ratsy ny eo. De mila miantso ny fanahy tsara, ny fanahy tsara de ny fanahin'Andriamanitra, ny fanahin'i Jesosy zany no mahatonga ny atao hoe amin'ny teny frantsay hoe délivrance, fanafahana. Mila fahana, roahana mihitsy zany le devoly ao anatin'le olona de rehefa afaka le devoly de miantso ny fanahy masina hameno azy de gaga ianao fa le olona zay heverina hoe very saina teo aloha teo de tena hoe milamina, madio, miresaka tsara ka zany mila mitandremantsika zany isaorantsika ny tompo ny amin'ny asa efa natao teo. Tohizantsika ny teny zay ifampaharezantsika satria izaran'ny teny zany tsika zao teny ifampaharesana de isaorana ny tompo, isaorana ny fanahy masina satria tena mitohy ilay izy, tena mitohy mihitsy zany ny tompo rehefa miasa dia mahagaga ny fiasany. Zay mianadahy zany tsy mifampiteny foana araka ny ambaranay aminareo hoe inona no ambara na inona no toriana fa ny fanahy masina no mampiteny eto dia tena mitohy mihitsy satria ny Matthieu toko faha-efatra amby roapolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny faha-efatra amby folo eo zany sy izay tohiny tian'ny tompo ambara eo zay no efa nokasaina hoe ho zaraina satria io teny io de efa nomen'ny tompo, omeny fanahy masina tamin'ny herinandro mandritra ny fotoana iaraha-mivavaka zany ny herinandro, misy ny alatsinainy, misy ny alarobia dia nomeny io de napetraky ny tompo mihitsy hoe zarao amin'ny eran-tany koa fa tsara ho fantatry ny olona hoe misy ny elo, misy ny lanitra arak'ilay teny teo, ao ny lanitra tsara tokoa, zay le hira niainoantsika teo misy ny lanitra, misy ny elo, misy ny afo be de ho avy Jesosy misy ny farany, misy koa ny atao hoe andro farany misy zany hoe ho avy Jesosy de zay zany napetraky ny tompo teo hoe nandinika zany satria le tenin'Andriamanitra ao Matthieu toko faha-efatra amby roapolo dia saika ohatran'ny tapaka kely teo, maheno ianao azafady tompoko eo Matthieu toko faha-efatra amby roapolo zany de raha ny tena tsara de tokony ho vakiana hatramin'ny farany le izy de nieritreritra foana hoe ahoana moa zany Jesosy raha vakiana hatramin'ny farany io de lava de nahagaga fa noraisin'i mama Felisia teo le tohan'le zavatra tokony ho vakiako zany de efa hitanareo tsara teo hoe ho lazaina fotsiny tsotra zany le izy fa tsy vakiantsika intsony ny amin'ny tantaran'i Noa, Lota, ny amin'ny zavatra miseho ireo fa ho vakiantsika moa ny tenin'Andriamanitra avy eo de ho hitantsika hoe ahoana moa zany ny anomanan'ny tompo antsika ahafantarantsika hoe ho avy Jesosy. Zany le toriana eto amin'izao fiaraha-mivavaka zao eto amin'ity raha hitanao ny lohateny zany sy tenenina eto foana de ho avy Jesosy. Ho avy Jesosy Kristy ho beba ianao zay no toriana eto foana zany satria matetika izy io de efa adino satria mora ny mitory ny fitahiana. Jesosy zany mpamonjy, mamonjy antsika izy rehefa nandray an'i Jesosy ianao ho tompo sy mpamonjy de mamonjy izy fa zao zany dia zao natao hoe andro farany ho avy Jesosy ka tokony hiomana antsika ho tafiditra any an-danitra arak'ilay teny teo. Anisan'ny tafiditra ve sa anisan'ny tavela ka enoa ny tenin'Andriamanitra dia maharitra hatramin'ny farany fa ho azonao zany hoe
misy ny lanitra, misy ny elo, ho avy Jesosy misy ny atao hoe andro farany zao no atao hoe andro farany tokoa. Hivavaka isika alohan'ny hamakiantsika zany ny Matio toko fahaefatra amby roapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra amby folo. Hivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra iray Jesosy Kristy Tompo, fanahy masina, tena tsara tokoa ianao ary mahagaga, ka izany no isaoranay ianao hideranay sy hanomezanay voninahitra anao foana. Tsy mitsahatra manome fahagagana ianao miasa aminay, na ny aina omenao anay isan'andro dia efa fahagagana izany, ary indrindra raha tanteraka izao fotoana izao dia fahagagana tokoa, tsy noho ny herinay, tsy noho ny fahasotonay fa noho ny famindraponao dia tanteraka izao ahafahanay mizara, ahafahanay mampahafantatra ny olona rehetra fa velona ianao Jesosy mahery, ary indrindra ho avy ianao ankazehanao ary koa misy ny elo, misy ny lanitra izay manomanao anay ka dia tenena Tompo fa izany no tianao hambara ho anay aminay koa. Tenena fa vonin-kaino izay aoka tsisy ao ambaraka fa tsy ny sitraponao ary aoka tsisy feonay fa tsy ny feonao irery ihany. Tenena foana fa vonin-kaino izay Tompo amin'ny anaranao Jesosy naovanay izany vavaka izany. Aleloia, amen. Amen. Dia arak'izany ho vakiantsika zany ny Matio toko fahaefatra amby roapolo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra amby folo. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Eto zany ny lohateny amin'ny andiny amby voalohany eto ny baiboliko dia hoe nilaza ny amin'ny andravanany tempoly Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa niala tao amin'ny tempoly Jesosy dia lasa nandeha, ary nanantona azy ny mpianany mba hampijery azy ny rafitry ny tempoly. Hoy izy anefa taminy, tsy hitanareo va ireo rehetra ireo? Lazaiko aminareo marina tokoa, tsy havela hisy vato hifanongoa eo ka tsy ho ravana. Ary nipetraka teo amin'ny tendrombohitra Oliva izy, dia nanantona azy mangingina ny mpianany ka niteny hoe, lazao aminay izay andro ahatongavana izany, ary izay ho famantarana ny fiavianao sy ny fahataperan'izao tontolo izao. Andiny fahaefatra amin'ny anaran'i Jesosy, lohateny eto amiko hoe ireo famantarana ny havian'ny farany. Ary Jesosy namaly azy ireo hoe mitandrema fandrao izy hamitaka anareo, fa maro no ho avy amin'ny anarako hilaza hoe izao no Kristy, ka maro no voafitany. Ary handre ady sy filazana ady ianareo, koa mitandrema aza matahotra, fa tsy maintsy ho tonga izany, nefa tsy mbola izay no farany. Fa hisy firenena hitsangana hamely firenena, hisy fanjakana hitsangana hamely fanjakana, ary hisy mosary sy horohoro-tany any amin'ny tany samihafa. Fa izany rehetra izany dia ho fiandohan'ny farahariam-piterahana. Ary atolony ampijaliana ianareo ka ho vonoiny, ary ho halan'ny firenena rehetra ianareo noho ny anarako. Amin'izany andro izany dia maro no tafitiona ka hifampiampanga sy hifankahala. Hisy mpaminany sandoka maro hitsangana ka hamitaka olona maro, ary noho ny haben'ny tsy fankatoavan-dalàna dia hiamangatsika ny fitiavan'ny maro, fa izay maharitra hatramin'ny farany no ho vonjena. Ary ho toriana manerana izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity, ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra, dia izay vao tonga ny farany. Amen. Izany hajanontsika eo aloha zany ny famakiana ny teny, ahafantarantsika fa tena misy ny farany ary ho avy Jesosy. Indray zany rehefa mitory ohatr'izao zany rehefa nandray an'i Jesosy tsika, amin'izao zany ianao raha mbola tsy nandray an'i Jesosy ianao dia rehefa vonona ianao hanolotra ny tenanao an'ny Tompo, hivavaka tsika avy eo dia miomana fa izay no niantson'ny Tompo antsika, hitory ny fibebahana dia hitory koa fa ho avy Jesosy. Io zany tsy tenenina firy intsony io ankehitriny satria tamin'izany Jesosy nefa niteny na ny mpianatra nefa nanontany oviana no ho avy izany fotoana izany, efa 2 taona lasa, dia ela loatra ny fiandrasana ka araka ny teny teo lasa mangatsiaka ny olona.
reraka ny olona dia mangatsiatsika dia tsy toriana intsony fa ho avy Jesosy fa zany no antony antsoin'ny olona ny Jesosy ny olona ho avy izy. Any amin'ny Jaona 4:10 izy efa niteny foana. Andeha hozy izy dia hamboatra fitoerana ho anareo. Dia andeha haka anareo ho avy indray haka anareo ka any amin'izay toerako no hitoeranareo koa. Teny tamin'ny mpianatra sy ny olona nanaraka azy izy tamin'izany. Dikan'izany aiza ny itoeran'i Jesosy arak'ilay teny teo efa nambara teo hoe ao an-danitra. Any an-danitra any ny itoerany dia haka antsika izy hiditry ny lanitra. Zay no tena mampatahotra zany arak'ilay teny efa nazavaina hoe tsy ho vakiako manontolo intsony ny Matthieu 7:20 manontolo fa efa nazavain'ny mpanompony teo hoe misy ny ho tavela dia misy ny ho ampiakarina. Misy zany ka fotoana zao mbola fanomanana antsika ho mba tsy ho tavela ety amin'izao tontolo izao ety tsika. Fa misy ny tavela raha ny filazana azy zany misy roalahy hozy izy eo am-pandriana, misy roalahy na roavavy any an-tsaha miasa. Dikan'izany ataony ohatra ilay izy hoe roa fa raha ny dikan'izany ny 50 isan-jato na ny atao hoe 50% ny olona zany dia tavela. Raha misy roa zany miara-matory dikan'izany ny olona matory rehetrarehetra dia ny iray tavela, ny iray lasa. Misy tena ny 50 isan-jato zany tavela dia ny anankiroa any an-tsaha eny miara-miasa. Amin'izao fotoana izao moa zany araka ny teny teo hoe miasa any an-tsaha fa amin'izao zany miara-miasa any amin'ny birao, miara-miasa manao business araky ny fiteny, variana miasa fa ny antsasaky ny olona izay miasa dia ho tavela fa ny antsasany dia ho ampiakarina. Enga anie mba tsy arak'ilay teny teo hoe tsy ho tavela ety tsika fa mba hiakatra hiaona amin'ny Tompo. Zay zany no teny eto. Ny tena raha ho vakiantsika moa ny tenin'Andriamanitra dia mila mino tsika fa hisy ny farany. Zao zany atao hoe andro farany. Tena zao mihitsy ny atao andro farany zavatra miseho izay nambara teo zany efa novakiantsika teo dia zavatra iainantsika mihitsy. Tamin'izany Jesosy roa arivo taona lasa izy no efa niteny hoe izany no miseho. Fa zao ilay izy tena efa akaiky. Efa fampiarezana tamin'ny nandritry ny herinandro ity dia efa niteny mihitsy hoe tamin'ny ady lehibe voalohany, ady lehibe faharoa dia efa nisy ny ady, nisy tena fahafatesana be da be. Nisy koa ny mosary, nisy tamin'ny Covid teo zany ho faty be da be ny maty dia hoe tonga mihitsy ny farany. Fa mbola tsy farany zany fa fiandohan'ny inona ozy teo? Farariam-piterahana hozy izy. Rehefa hiteraka ny olona dia manomboka marary, fiandohana, mbola tsy teraka fa mbola miandoha. Ka zao zavatra hitantsika izao zany ny zavatra miseho rehetrarehetra dia miandoha ilay izy. Fanazavana tamin'izay dia hoe tamin'ny 100 taona lasa efa kristianina ny olona be da be ny kristianina dia misy sary zany amin'ny famantaranandro. Horloge moa zany na filazana azy na hoe famantaranandro dia hoe mihodina ilay famantaranandro io dia ny sary nataon'ny olona tamin'ny 100 taona lasa dia amin'ny 12 latsaka fefany. Tsy vakiantsika ny ao amin'ny Matthieu 5:20 fa zany ny ohatra hoe firidian'ny folo, ny 5 adala, 5 endry. Rehefa tonga ilay mpapakatra mamatin'alina dia miantso hoe iny ilay mpapakatra. Dia ny sasany natory, samy natory daholo fa ny sasany tsy nitahiry solika dia rehefa tonga ilay mpapakatra dia ny sasany hoe lasa mbola nasainy mividy fa izay nitahiry solika no tonga dia niditra tao amin'ny fampakarana. Dia ny 5 ambiny tsy nahanana dia rehefa tena nandondona zareo dia efa nidy tsy fantatra akory ianareo hozy izy. Zay ilay hoe mamatin'alina zay no dikan'ilay hoe ny famantaranandro zany tamin'ny 100 taona lasa dia amin'ny 12 latsaka fefany. Ohatran'ny hoe mbola lavitra zany. Tamin'ny 50 taona lasa dia nataony zareo amin'ny 12 latsaka folo. Misy sary mampiseho an'izany mihitsy zany nataon'ny olona. Dia efa tamin'ny 20 taona lasa amin'ny 12 latsaka 5 manakaiky efa akaiky dia akaiky ilay izy zany. Amin'izao fotoana izao ny sary raha hitanao zany amin'ny YouTube, amin'ny internet dia misy sary olona manao sary dia efa amin'ny 12 latsaka segondra vitsivitsy. Izany hoe tena efa akaiky zany ny farany, efa tongotra mihitsy ka mila miomana isika hoe ho tafiditra sa ho tavela ety. Vakiako zany ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ny andininy voalohany moa zany no vakiana eto amin'ny anaran'i Jesosy hoe rehefa niala tao amin'ny tempolo Jesosy dia lasa nandeha ary nanantona azy ny mpianany mba hampijery azy ny rafitry ny tempolo. Hoy izy anefa taminy
tsy hitanareo va ireo rehetra ireo, lazaiko aminareo marina tokoa, tsy avela hisy vato hifanongoa eo ka tsy horavana. Zay zany eo aloha kely eo dia andiny fahasimy amby telopolo amin'ny Matio fahatelo amby roapolo dia vakitsika ihany amin'ny anaran'i Jesosy fa lazaiko aminareo hatramin'izao dia tsy ahita intsony anareo filazanareo hoe isaorana anie izay avy amin'ny anaran'ny Tompo. Jesosy io ilay isaorana anie avy amin'ny anaran'ny Tompo io Jesosy ihany io avy amin'ny anaran'ny Tompo amin'ny tenin'ny frantsay izy dia ilay ho avy. Isaorana anie ilay ho avy amin'ny fandikana teny hafa koa zany isaorana ilay ho avy. Zany hoe Jesosy ho avy, teny mihitsy izy ho avy Jesosy Kristy. Izy tenany ihany no miteny an'izany. Dia ny mpianatra zany miteny hoe jereo ilay tempoly fa tsara tarehy be. Efa noravana matetika io tempoly io fa tamin'ny andron'ny Herôda zany no nanamboarana azy farany. Alohan'ny nitsarana an'i Jesosy moa zany nisamborin'i Jesosy. Ty Matio toko fahaefatra amby roapolo ty nanoliko vakiana teo hoe toko fafito amby folo dia taorinan'io Jesosy dia nanambara ilay fanoharana amin'ny Matio toko fahadimy amby roapolo ny amin'ny fidijiana folo, ny amin'ny hoe ny fanjakan'ny lanitra sy amin'ny andro farany dia tsy hita teo taorinan'io dia tonga dia nisamborina izy. Tsy nampianatra intsony zany Jesosy fa nisamborina dia novonoina dia teo ilay nitsangana tamin'ny maty. Zany hoe efa fantatry ny Tompo fa ho samborina izy. Zao no fotoana farany hanambarany hoe zao ny zavatra hiseho. Dia niteny mihitsy Jesosy mihitsy miteny eto fa tsy hoe tsika zany na izaho na mama Felisia no miteny hoe inona ny andro farany fa izy mihitsy miteny hoe jereo fa tsisy zavatra ho tavela io ravitra io. Tsara be ny fanamboaran'ilay tempoly. Solomona efa namboatra dia efa noravahan'ny olona ilay izy tamin'ny andron'ny Babilôna dia tonga indray nisy nanamboatra teo aoriana dia nirava indray. Fa ny telo ny safanefana teo aoriana dia Herôda nanamboatra an'ilay izy dia mbola heverina fa tsara hoe nirafitra ilay izy fa Jesosy niteny hoe lazaiko aminareo marina tokoa tsy havela hisy vato hifanongoa eo ka tsy horavana. Fantatsika tsara fa fitopolo taona zany hoe efapolo taona zany satria Jesosy zany tamin'izy telopolo taona, telo amby telopolo taona teo izy nanao ny toriny nanao ministera. Efapolo taona taorinan'io dia rava ilay tempoly io. Tonga ny Rômanina nandrava mihitsy zany nandoro an'ilay izy dia rava. Tsy zavatra tavela io afa-tsy ny araky ny fiteny zany amin'ny fahaizantsika anazy dia ilay hoe mur de lamentation izay ivavahan'ny Jiosy amin'izao fotoana izao fa tavela mihitsy. Zany koa mila fantatsika zany satria raha tsisy an'io zay angambany isaoranan'ny Tompo misaotra amin'ny fanahy masina. Raha tsisy an'ilay mur de lamentation dia misy miteny hoe tsisy akory zany tempoly zany. Mety miteny indray ny olona hoe tsisy zany fa lainga fa nasain'ny Tompo mihitsy zany Andriamanitra manao ny zavatra rehetra. Nasiany an'io dia ho hitan'ny olona hoe tena io ny ambiny sisany amin'ny tempoly fa tamin'ny taona fitopolo taona nahaterahan'i Jesosy dia rava ilay tempoly izay niheverina fa tsara. Voasoratra eto fa rafitra tsara ilay izy ary mafy ny fiheverana azy fa rodana daholo. Ka izay hoe tsisy vato hifanongoa eo ka tsy horavana. Fa nasiany an'io mur de lamentation io mba ahafantaran'ny olona fa nisy zany atao hoe tempoly zany ary nisy Jesosy Kristy. Misy manko miteny amin'izao fotoana tsisy akory zany Jesosy zany. Lainga zany angano ary hirahira tian'ny olona foronina fa zavatra voasoratra eto dia tena tonga teo Jesosy. Jesosy ilay antsoina hoe Kristy, ilay Mesia zany fa na ny Jiosy dia tena nandainga mihitsy satria nafenina hoe nitsangana tamin'ny maty Jesosy teneny hoe ilay mpiambina teo zany teneny fa nandovana vola hoe tandremo fa aza miteny hoe nitsangana tamin'ny maty izy fa lazao hoe tsy hitanay fotsiny. Dia hatramin'izao zany no tantara hoe tsy nisy zany Jesosy Kristy zany. Fa tsika kristiana dia mahafantatra mino fa Jesosy efa tonga tetỳ amin'izao tontolo izao izy ilay Mesia, izy ilay Kristy, Yeshua Masia izay ny filazana azy amin'ny teny hebreo dia tonga izy nitondra ny fahotana izao tontolo izao nitondra ny helokontsika dia izy ilay namboatra fitoerana ho antsika dia izy no hiaonantsika any an-danitra any. Zany no tena fanantenantsika. Tena finoana moa zany efa fampianarana lavabe teto zany fa averina fehezina fohy hoe raha tsy maty mihitsy Jesosy dia tsy ho mpandova koa tsika kristianina. Ny tena natsoin'ny Tompo handova sy natsoiny hoe vahoaka an'Andriamanitra zany dia ny zanak'Israely. Fa Jesosy Kristy izay nivoaka vao amin'ny zanak'Israely teo dia maty izy dia lasa mpandova koa tsika noho ny fahafatesan'i Jesosy fa raha tsy maty mihitsy izy dia tsy ho lasa mpandova zany tsika. Zany efa nisy fanazavana
tamin'ny ray volana lasa angambany a, afaka mihaino ianao amin'ny tenin'Andriamanitra zay nentina teto. Ka dia minofa ho avy Jesosy ary misy ny farany. Toizantsika ny amin'ny andiny fahatelo anaran'i Jesosy. Ary nipetraka teo amin'ny tendrombohitra Oliva izy dia nanantona azy mangingina ny mpianany ka niteny hoe: "Lazao aminay izay andro ahatongavan'izany." Zay zany a fanaon'i Jesosy moa zany a, fantatsika tsara fa Jesosy rehefa avy miasa manao ny asa fanasitranana ny amin'ny fitoriana dia miverina ao amin'ny tendrombohitra Oliva io izy a, na mivavaka izy a na mipetrapetraka. De ny mpianatra nanantona azy mangingina. Satria matetika rehefa maso ny vahoaka betsaka zany Jesosy tsy tena miteny loatra amin'ny zavatra ho avy fa ny mpianatra ohatra antsika zao zany a dia ampifantary ny zavatra miafina amin'ny alalan'ny nofy, amin'ny alalan'ny fahitana koa. De amin'izao fotoana izao any amin'ny Joel toko fahatelo fahaefatra any a de miteny mihitsy hoe: "Amin'izao no andro farany a dia arotsaka Andriamanitra ny fanahiny a ho amin'ny olona rehetra. Aza gaga ianao a raha ny zaza no mitory mahita fahitana, na ny tsirairay avy na ny lehibe koa dia isehoan'ny Tompo." Satria efa niteny izy tany amin'ny Joel tany zany azo novakiany zany toko fahatelo any a, manambara fa zao no andro farany a dia arotsaky ny Tompo a amin'ny andro farany fanahiny. Zao zany tena miseho mihitsy ny fanahin'Andriamanitra amin'ny endrika samihafa, ka aza gaga ianao a, sao de hoe aza anisan'ny tsy mino hozy izy fa minofa ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. De nanantona mangingina zany ny mpianany a, dia niteny hoe: "Lazao aminay izay andro ahatongavan'izany." Le ho rava zany le tempoly. Zay zany ny fanontanian'ny mpianatra. Izy zany tsy nahafantatra hoe ho rava io a, tsisy nahafantatra fa mba nanontany izy hoe oviana. Na reo mpianatra ireo anisy nahita ny sasany, satria mbola nisy velona Jaona ohatra de nahita ny faharavan'io tempoly io a, satria Jaona tany amin'ny 70 taona, 7 ambiny 70 taona tany izy a, no nogadraina tany amin'ny atao hoe ny île zany a, ny nosy Patmos a, de tany izy a no nisehoan'ny fanahy masina nanoratra ny Apokalipsy. Mbola velona mihitsy zany Jaona nahita ny naharavan'ny tempoly. Fa taty aoriana zany efa tamin'io izy a mbola tsy fantany, fa manontany izy. De Jesosy zany a niteny taminy hoe manontany izy hoe: "Lazao aminay ny ahatongavan'izany hozy izy." Dia ary izay ho famantarana ny fiavianao. Mahagaga le fanontaniana hoe mbola miaraka aminy eo Jesosy, mbola tsy maty Jesosy, mbola tsy nitsangana tamin'ny maty, dia efa ny fiavian'i Jesosy sady no nanontaniany. Fantatry ny mpianatra ihany zany hoe efa ho avy satria Jesosy tany amin'ny Jaona fahaefatra amby folo tany arak'ilay teny teo de efa niteny izy hoe: "Za ne andeha, de haniraka ny fanahy masina ao aminareo aho fa za mbola fitoerana ho anareo any an-danitra any." De niteny ihany le mpianatra hoe: "Ho avy, hoviana ianao no ho avy, famantarana ny fiavianao." Zany a le teneniny eto zany hoe ho avy Jesosy. Raha tsy mitory ny fiavian'ny tompontsika dia mila mieritreritra ihany koa raha mitory ny fitahiana sy ny fahasoavana foana, fa ny tena toriana de ho avy Jesosy. De inona koa ny fanontaniany teo? Ary izay ho famantarana ny fiavianao sy ny fahataperan'izao tontolo izao. Za zany a mahagaga mihitsy zany a fa tam'zany ny mpianatra de efa niteny mihitsy hoe hisy ny fahataperan'izao tontolo izao. Tsika zany arak'le fampianarana teo nibebahana teo hoe mitady ny harena, misotro, mihinana, fa ho tapitra izao tontolo izao. Na ho ela na ho aingana, zao ny fiandohan'ny paralym-piterahana fa ho tapitra izao tontolo izao ary ny teny eto koa zany de midika hoe ho avy Jesosy. Zay le hoe hisy ankarona, ndray tavela, ndray tafajanona. Ho avy izy haka izay anazy ihany, izay miomana zany a amin'ny famasinana sy fahamarinana, ary izy koa ny fahataperan'izao tontolo izao a dia rehefa eo amin'ny tompontsika de hanomana fitoerana ho antsika izy any an-danitra any. Andininy fahaefatra ny lohateny mialohan'izy de hoe ary ireo famantarana ny havian'ny farany. So misotro rano kely aloha azafady a. Ireo famantarana ny hiavian'ny farany. Eto zany a de efa miteny koa hoe hisy ny farany a, ary ho avy zany farany zany, de misy famantarana aseho zany. Andiny fahaefatra amin'anaran'i Jesosy. Ary Jesosy namaly azy ireo hoe mbola niteny amin'izay zany rehefa tonga le fanontaniana teo hoe oviana ianao no ho avy, oviana ny fahataperan'izao tontolo izao a.
oviana ny faharavan'ilay tempoly dia niteny amin'izay Jesosy ary Jesosy namaly azy ireo hoe mitandrema mpandao hisy hamitaka anareo. Zay aloha zany ny tenin'i Jesosy voalohany, mitandrema. Io averin'ny tompo matetika io mitandrema satria mila mitandrina. Dikan'izany mitandrema zany hoe mila mitandrina fa be da be ny zavatra mety mamitaka. Tandremo fa misy hamitaka anareo de mitandrina. Raha tsy mitandrina dia dikan'izany mety manaonao foana, mety tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ny zavatra ataontsika satria tsy mitandrina. Fa sain'ny tompo mitandrina indrindra ny mpianatra. Eto zany le mpianatra mihitsy no asainy mitandrina, zany hoe olona mahafantatra an'i Jesosy miaraka aminy teny nahita ny fahagagana nataony dia asainy mitandrina fa misy zavatra be da be mety hamitaka, fa andao hisy hamitaka anareo. De inona daholo ny zavatra ampianarina hoe inona no tokony ho fitaka mety amin'ny zavatra miseho 5 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa maro no avy amin'ny anarako ilaza hoe izao no Kristy ka maro no voafitany. Misy zany tonga de miteny mihitsy hoe izao no Kristy. Arak'ilay anarana efa nitenintsika zany amin'ny hoe Yeshua, zany ny anaran'i Jesosy. Yeshua zany amin'ny teny hebreo de ny dikany de hoe ny tompo no mpamonjy. Fa nampianarina antsika teto zany ny dikany hoe Jesosy de hoe ny tompo no mpamonjy. Kristy koa ilay Mesia de ilay voahosotra. Ny dikany hoe Mesia na Kristy de ilay voahosotra. Voahosotr'Andriamanitra zany ny dikany atao hoe Mesia na Kristy. De ilay Jesosy ny atao hoe Jesosy na Yeshua Masia zany ny tompo ny mpamonjy izay voahosotr'Andriamanitra. De misy be da be ozy ny teny hoe za indray le Kristy, za le voahosotra. Fa tsy Jesosy intsony nefa raha dinihantsika ny jiosy hatramin'izao mbola tsy mino. Arak'ilay teny teo nafenina tamin'zareo hoe aza tenenina hoe efa teo Jesosy. De tsy fantatry zareo, tsy ambara am'zareo mihitsy ary hoe zao ny atao hoe voasoratra ao amin'ny testameta vaovao tantaran'i Jesosy Kristy. Fa jiosy ihany koa nefa ireo mpianatra fidiny ireo misy jiosy ary ny jiosy koa no resy lahatra zay nanaovany fahagagana. Tamin'ny fotoana atoandro teo dia nampianatra mihitsy zany ny mama Felisia tao amin'ny gropy hoe nanao fahagagana mihitsy Jesosy tao amin'le farihin'i Betesda. Misy olona zay miandry fahanasitrahana satria hoetsehana le rano misy anjeliny lanitra zany hoe manetsika azy sy indray fa Jesosy nohony tonga teo de nahita lehilahy teo nandritsy ny valo amby telopolo taona tsy nahatratra an'le fanetsiketsehana azy satria zay tafiditra voalohany tao ihany no sitrana. Fa Jesosy tonga de nanantona azy mahagaga, tonga de natonony fantany hoe efa valo amby telopolo taona io ny teo de tiany aseho mety nisy olona vao herinandro ny teo mety ho tapa-bolana ve sa vao tonga androany sa tonga herintaona fa niraisin'i Jesosy mihitsy le ohatra hoe valo amby telopolo taona izy io tsy nahatratra an'le fietsehetsehana mihitsy de teo ihany mbola mety haharitra dimapolo taona teo aoriana ve efa presque efa ho efapolo taona tsy nahatratra mihitsy fa tonga Jesosy de nahatsony de hoy izy hoe batao ny fandrianao hitsangana de tonga de sitrana an'le olona. Zay zany hoe Jesosy nafenina hoe io le Mesia, le Kristy voahosotra manao fahagagana tsy ampoizinao. Be da be ny filazana hoe Jesosy rehefa tonga olona tsy omby 4,000 5,000 sady sitrany nomeny sakafo, fahagagana be da be ny fahagagana, manasitrana ny jamba, marenina, nanatsangana maty mihitsy ary amin'ny Lazarosy. Be da be ny fahagagana zay mampiseho any amin'ny Isaia telo amby dimapolo de efa manambara ihany koa izy ilay Kristy, izy ilay Mesia. Be da be ny zavatra efa naseho taminy zany fa nafenina tamin'ny jiosy zany dia tsy ambara. Be da be amin'izao rehefa mijery amin'ny internet ianao amin'ny YouTube de mahita mihitsy hoe misy rabbin zany mpampianatra amin'ny jiosy amin'izao fotoana izao resy lahatra satria isehoany ny fanahan'Andriamanitra. Arak'ilay tenitsika tao amin'ny Joela teo tonga ny fanahin'ny tompo de mamangy an'le olona mihitsy hoe za le Kristy, za le Jesosy zay lavinareo. Ohatran'ny nataony tamin'i Paoly. Fa amin'izao zay resy lahatra io moa zany dia tonga de roahandry zareo tsy miaraka aminy na hoe asaina mangina fa ny tompo rehefa mamangy. Be da be ny olona miresy lahatra eo anoloan'ny fahafatesana de mahita an'i Jesosy Kristy dia mitsangana avy any izy de tonga de mijoro amin'izay mitory hoe tena hitanay Jesosy niseho tampoka ny tompo. De ny olona moa zany tsy mino fa
fahagagana be dia be no asehon'ny tompo zay anambarany hoe zao no farany, zao no andro farany mibeba, miverena aminazy fa mba tsy ho any amin'ny elo. Zay zany le resahantsika teo, na any amin'ny elo ny olona zay ao anatin'ny fanahy ratsy amin'ny fomba fitondran-tena maloto, na any an-danitra zay lanitra tsara tokoa araky ny hira teo. Fonenana mandrakizay, le olona namorona an'io io zany de tena efa fantany mihitsy zany efa tamin'ny andro taloha be ny namoronana an'io de tonon-kira tena tsara araky ny raisin'i Mama Felicia teo hoe: ao ny lanitra tsara tokoa zay fonenana mandrakizay. Tsy fonenana fotsiny hoe androany sy rapitso fa mandrakizay de na any an-danitra ianao monina any an-danitra na any amin'ny afo be. Zay ilay izy hoe mitandrema fa sao misy hamitaka anareo fa maro no ho avy amin'ny anarako, ilaza hoe izao no Kristy ka maro no voafitany. Efa be dia be tao nandalovan'i Jesosy de be dia be nefa nijoro hoe Kristy na teo amin'ny zanak'Israely na am'kristianina. Teto moa zany efa nambara tamin'ny fiaraha-mivavaka tamin'ny hatramin'izay hoe tamin'ny atoandro koa hoe any Madagasikara de misy miteny mihitsy hoe za indray zao no Kristy fa tsy ilay Jesosy hitanareo intsony. Olona nandray an'i Jesosy mihitsy zany olona niresy lahatra tao amin'ny tompo fa avy eo dia miova indray dia izy indray no milaza fa izy le Kristy de iny le olona mivavaka aminy, mandohalika aminy. Fa Jesosy Kristy irery ihany no andolian'ny lohalika rehetra. De iny le ivavahan'ny olona. De io koa ny tenin'Andriamanitra azotsika vakiana matetiky manontolo io fa aza manao ray hafa hozy izy zay andolianao sy antsoinao ray etỳ an-tany etỳ fa tsy Andriamanitra irery ihany de Jesosy Kristy ihany koa. Maro ny voafitany ilaza hoe za no Kristy hiteny hoe izy no Kristy. Mitandrema izy fa maro ny voafitany. 5 amin'ny anaran'i Jesosy ary handre ady sy filazana ady ianareo koa mitandrema aza matahotra fa tsy maintsy ho tonga izany. Nefa tsy mbola izay ny farany. Misy ny ady, andeha ady tsika, mandeha ady tsika zao filazana ady ary araky ny fampiharezana natao dia amin'izao andro zao amin'ny réseaux sociaux, ny telefaonina, ny télévision, ny amin'ny communication mora zany dia zavatra miseho amin'ny eran-tany dia hitan'ny tsirairay avy, henon'ny tsirairay avy amin'ny sary, misy mandefa direct de zany le izy hoe mahita ady. Taloha rehefa misy zavatra miseho tsy mahafantatra ny olona fa rehefa tonga avy any amin'ny ady any le olona ka velona, any izy vao mitantara hoe taria nisy ady tamin'ny iray volana, tamin'ny heritaona, de heritaona teo aoriana vao fantatra fa zao tena hita mivantana mihitsy misy maka sary direct dia amin'ny satelita de hitanao hoe io fa misy ady de samy mahita daholo ny olona ary tsika zao zany mahita mihitsy eran-tany fa raha misy ady mipoitra de misy, tonga de hita. Tandremo hozy izy fa andeha ady ianareo sady filazana ady, tsy mandeha intsony fa tena mahita mihitsy isika ankehitriny koa mitandrema aza matahotra. Mbola asain'ny mitandrina indray koa zany tandremo fa misy ny manao fampiharezana tao amin'ny vatany zany hoe misy manao manipulation amin'ny intelligence artificielle, amin'le IA zany de indraindray tena marina ve le sary, indraindray tena marina mivantana tokoa fa indraindray amboarin' zareo satria efa lasa lavitra zao ny amin'izany dia de amboamboarin' zareo de ianao zany gagagaga satria atambatambatra ny eo ny sary na foronin' zareo mihitsy ary de hozy ianao tena marina, zay mihitsy tena hitanay mihitsy. Olona hafa ny vatany fa apetrany eo na ny zako de apetrany eo ny tarehako sy ny endriko de mety ny fijery azy tena za mihitsy io raha olona tsy mahafantatra. De asainy miteny amboary ny feo de ny feoko mihitsy no miteny eo fa tsy za zany. Ka mila mitandrina hozy izy mitandrema fa ary koa aza matahotra. Sasany mahita an'le ady be dia be, fantatsika zao ny ady any Ukraine, any Gaza, tena hoe ady tena hita mihitsy, tsy lainga le izy fa tena mahita tena hoe mandaroka baomba de misy ny maty fa de tena hoe aza matahotra. Tena mahita mihitsy isika fa aza matahotra fa mitandrema. Midika zany hoe tsy hoe lainga koa indraindray fa mila mitandrina hozy fa aza matahotra. Misy zany lasa matahotra de araka ny tahotra iny dia lasa ohatran'ny hoe variana de aiza ary le Andriamanitra, zay zany ny fanontaniana amin'izao fotoana izao. Raha misy le Andriamanitra anareo maninona no asaina asiany ady? Fa ny olona no misafidin'le ady fa Andriamanitra eo ihany. Sahy mamaky ny
Asa raha ho fotoantsika hamaky ny any amin'ny Daniela fa any amin'ny Daniela any ny any Apokalipsy moa zany amin'ny toko faharoa amby roapolo any mihitsy de efa miteny mihitsy hoe ny olona de miharatsy foana. Miharatsy de ny ratsy de ratsy ihany fa ny tsara dia tsara. Lazainy koa zany any amin'ny Daniela any fa raha sitrapon'ny Tompo ka misy fotoana dia ho vakiana ihany zany fa aza matahotra hozy izy fa tsy maintsy ho tonga zany nefa tsy mbola izay ny farany. Eto zany dia mila mitandrina koa tsika. Ny zavatra be dia be nefa milaza hoe izao ny farany izao ny andro farany. Faharandro moa zany no tena filazana azy rehefa tena hoe tiana faharanana ilay izy de hoe amin'izao ora, amin'izao daty de izao natao hoe faharandro. De misy olona miaraka miandry an'izany de mamono tena miaraka fa hitandrema fa raha misy manonona an'izany de tsy avy amin'ny Tompo zany. Ny andininy fahaenina amby telopolo ao Matio fahaefatra amby roapolo de miteny an'izany mihitsy andininy fahaenina amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy vakiako eo amin'ny lohateniny eo amin'ny baiboliko moa zany de hoe tsy misy olona mahafantatra ny andro na ny ora. Andininy fahaenina amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa ny amin'izany andro sy ora izany dia tsy misy mahalala na dia ny anjery lanitra aza ary na ny zanaka aza afa-tsy ny Ray ihany. Raha misy miteny zany hoe zao ny ora, zao ny daty tena izy de lainga zany, tsisy mahafantatra. Tsy mivakiky moa zany ary zay le isaoranan'ny Tompo amin'ny Ray sy Mama Felisia teo zay le izy hoe tsy mila vakiky intsony izy androany amin'izao zany fa amin'ny Luka toko fahafito amby folo sy andininy fahaenina amby roapolo ka hatramin'ny fahaenina amby telopolo io no vakiany teo hoe fa tahaka ny tamin'ny andro Noa. Tsy vakintsika intsony satria zay ny fanazavana isaoranan'ny fanahy masina mihitsy hoe fantatrao zany raha tohizanao de efa nazavain'i Mama Felisia teo hoe tahaka ny andro tamin'ny andro Noa, tamin'ny andron'ny Lota ny zavatra miseho. Fa tsy vakintsika fa tsisy mahafantatra ny farany arak'ilay teny vakiana tamin'ny Matio teo zany hoe tandremo fa nefa tsy mbola izay ny farany hozy izy. Andininy fahafito amin'ny anaran'i Jesosy. Fa hisy firenena hitsangana hamely firenena, hisy fanjakana hitsangana hamely fanjakana ary hisy mosary sy horohorontany any amin'ny tany samihafa. Hitantsika izany, misy horohorontany misy mosary arakan'izay vokatry ny ataon'ny olona, vokatry ny fanambakana, ny kolikoly, ny famoretana ataon'ny olona de lasa misy mosary misy horohorontany koa. Fa tsy amin'izany hozy izy, mbola tsy izay ny farany ary misy firenena hitsangana hamely firenena, fanjakana hitsangana hamely fanjakana. Hitantsika izany na amintsika Madagasikara de izany mihitsy. Mifamely mihitsy zany ny fanjakana de matahotra tsika tena fa midika izany raha mahita an'izao zany tsika amin'izao faran'izao dia aoka tsy faly fotsiny amin'ilay hihinana sy hisotro arak'ilay teny teo fa miomana fa efa akaiky mihitsy ny farany satria hitantsika izany iainantsika amin'izao fotoana izao. Andininy fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy fa izany rehetra izany no fiandohan'ny farariam-pahaterahana. Izany rehetra rehetra izany zany ny fandoavan'ny farariam-pahaterahana dikan'izany any amin'ny Apokalipsy izy de efa miteny an'izany hoe farariam-pahaterahana dia ho avy zany. Fiandohany mbola tsy tena teraka rehefa farariam-pahaterahana zany rehefa ho avy ny zaza dia manomboka marary, mety jaza ny filazantsika azy de marary. Fa fantatsika zany ny vehivavy mahafantatra tsara ny hoe farariana rehefa mety jaza zany alohan'ny ivoahan'ilay zaza. Fa mbola fiandohany zany. Dia fampiarezana fanazavana tsotra izay azontsika raisina hoe ahoana moa zany ny ahafantarantsika hoe misy ny lanitra, misy ny elo. Ny zaza rehefa ho ankibo zay ny toetra tao nandritsiny 9 volana ny tombony dia tsy mahafantatra izy hoe rehefa hivoaka voany izy ka mbola misy fiainana tsara zay iainantsika ohatr'izao. Hoe rehefa velona le zaza teraka zay izy vao mahafantatra hoe ay ve misy ohatran'izao kay aty an-tany aty. Zay mahatonga anazy nitomany. Tsy velona ny zaza raha tsy efa nitomany sempotra izy zany avy ao mahita ny rivotra indray ny oksizena zay iainany dia miaina amin'ny oksizena hafa mihitsy izy zany. Tao anaty kibo tao izy efa velona izy tao hafa ny fiainany tao mihinana zay azony hohanina tao izy lamindamina mihitsy ary izy tao. Ny zaza ao anaty kibo de kolokoloina tandremana mihitsy mba tsy voadona ny kibo na rehefa matory ary le reny olona de tandremana. Ary misy rano anaty rano tsara izy tena voakolokolo. Miaina tsara izy zany amin'ny sakafo izay hohanin'ny mamany fa ohatr'izay koa tsika kristianina. Ety an-tany antsika dia miaina tsara, velona mihitsy tsika zany nandray an'i Jesosy efa ao anatin'le fiainana miaraka amin'i Jesosy.
fa mbola tsy tonga any an-danitra. Ohatran'ny zaza rehefa teraka mihitsy izy vao mahafantatra hoe ay ve zao zany ny fiainana etỳ an-tany ety dia mitombo ohatrantsika. Zany hoe tsy mbola zay zany ny farany tsy ao anaty kibo ao fa ohatrantsika zany miandry tsika zao farariam-pahaterahana ho avy ny farany dia any an-danitra any, kay zany le tena fiainana tsara. Zay le hira teo. Lanitra tsara tokoa fonenana mandrakizay, any vao tena hoe tena mihaona. Fiainana any an-danitra, any no atao hoe famonjena. Zay vao vonjy zany no atao hoe tena famonjena, ny mandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy dia vao vonjy isika fa lasa mandray an'i Jesosy miomana mandeha amin'ny fiainana tsara dia handeha amin'ny lalana tsara hihaona amin'ny tompo any an-danitra any. Fa mbola tsy tonga any isika ka zany no ampaherezana antsika mba tsy ho tavela arak'ilay teny teo. Inga anie antsika mba tsy ho tavela fa raha mbola tsy nandray an'i Jesosy ianao hatramin'izay dia zao fotoana hivavaka isika avy eo raisy Jesosy ho tompo sy mpamonjy mba tsy ho tavela ety isika raha variana voateny eto zany rehefa kelikely eo ka mihembotra dia avaozy ny fanoloran-tena fa zay ny tena tanjon'ny tompo. Mety ho avy izy rehefa avy eo, ho avy izy ve rapitso, afaka herinandro sa oviana fa miomana fa zay masina hianos izy no ahita an'Andriamanitra. Ka zay no ampianarin'ny tompo amintsika eto. De fiandohan'ny farariam-pahaterahana zany hozy izy mbola tsy tonga le fiterahana fa fiandohana zao zavatra iainantsika zao. Ao anatin'ny fahoriantsika nefa ao anatin'ny fanaintainana fa mbola miandoha izy zao fa ny tena zavatra tena tsara de rehefa velona, rehefa tena teraka no tena mahita hoe aika misy fiainana kay ety an-tany ety, aika misy ny lanitra zay omanin'ny tompo amintsika. Andiny fa sivy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary atolony ampijaliana ianareo ka ho vonoiny ary ho halan'ny firenena rehetra ianareo noho ny anarako. Zany de zavatra misy mihitsy zany zao am'zao fotoana. Efa niainan'ny mpianatra zany teo aloha, 2 taona, fa am'zao fotoana zao de tena mafimafy mahita ny any Chine tsika, mahita ny firenena silamo zay tena mandahy mamono ny olona kristiana mijaly zany ny hoe mahatonga antsika hoe eto ambavaka ireny fa tena ny olona zay mandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy noho ny anaran'i Jesosy dia ampijaliana ho vonoina. Tena misy vonoina mihitsy. Be da be koa ny fijono vavolombelona hoe rehefa tena miaraka amin'ny tompo ianao de misy fahagagana koa ataon'ny tompo. Izy moa zany manana ny fombany ampahafantariny olona fa tiany vonjena le olona matetika dia betsaka ny fijono vavolombelona hoe ao anatin'ny fanenjehana, famonoana no miseho ny tompo miaro sy maneho ny voninahiny de resy lahatra le olona de mandray an'i Jesosy koa. Ka zay zany hoe aza matahotra hozy izy sy mitandrema averin'i Jesosy foana zany na ampijaliana ary tsika na ho vonoina ary ho halan'ny firenena rehetra noho ny anarako. Noho ny anaran'i Jesosy dia aza gaga ianao rehefa mandray an'ny tompo mandroso. Lalindalina amin'ny fanarahana an'i Jesosy dia halan'ny olona. Rehefa mandeha le malalaka lalina malalaka ny fiteny hoe mbola tsisy zavatra mahasakana. Tenin'ny mama Felisia teo hoe mbola le misoso toaka daholo ihany manana an'i Jesosy fa variana ihany misoso divay, variana misoso toaka, tia misakafo, tia fetifety. De iny mety fa miaraka amin'i Jesosy koa fa tsy maninona iny. De iny no tian'ny olona iny fa rehefa tena miaraka amin'i Jesosy ianao mandahy ny asa fanompoana sy ny fombafomba ratsy rehetra dia halan'ny olona manomboka halan'ny olona ianao aza gaga any amin'izany. Fa tsika zany araky ny tenin'ny fampianarana mihitsy hoe tsy amin'ny fisotroana sy amin'ny fihinanana hozy izy fa tena hoe amin'ny fitadiavana ny tompo, amin'ny fonao rehetra, amin'ny herinao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra, amin'ny tenantsika rehetra de zay no hitadiavantsika ny tompo. Andiny fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy amin'izany andro zany dia maro no tafitohina ka hifampiapanga sy hifankahala. Be da be zany efa mandray an'i Jesosy amin'izany andro zany izy zao andro farany zao de tafitohina ny dikan'izany variana ny olona tafitohana matetika dia ny olona tsy mijery ny lalana zany. Be da be ny zavatra mamingana fa variana mijery zavatra hafa de tafitohana dia mianjera, zany no atao hoe tafitohana. Dikan'izany variana mijery tsika ny zavatra fiainana ety an-tany toetra milamindamina ry zareo atsimo sy avaratra de variana ny fiainana an'izao tontolo izao de tafitohana ka mianjera.
efa manana an' Jesosy ihany fa tafotoana dia mianjeraka, rehefa avy eo rehefa tafotohana koa satria mahatafotohina koa ny teny. Rehefa tenenina hoe tsy mety iny lalana iny tandremo ny fijangajangana, tandremo ny halatra, tandremo ny kolikoly, tandremo ny von'ny olona, dia tafotohina hoe aza tenitenenina izay fa tsy mety izany dia lasa ohatrany hoe lasa mifankahala. Maninona izay no teneninareo fa tsy mety intsony ny fanompoan-tsampy, aza mivavaka amina aman'olona, tsisy afa-tsy Andriamanitra ihany natao hoe ray, izy ihany no masina, ny olona velona natao hoe masina rehefa misy tenin'Andriamanitra fampianarana izany fa ny maty tsy mba masina, hoe mivavaka amin'ny maty. Izany dia mahatafotohina, lasa mifankahala satria tsorona ny tenin'Andriamanitra, ny didy folo dia miteny mihitsy ny Andriamanitra hoe aza manana andriamanitra fa afa-tsy izao ihany. Izy no Andriamanitra, aza manao sarin-davatra voasikotra na etỳ an-tany na any an-danitra, dia misy nefa ny olona mbola mivavaka amin'ny zavatra voasikotra, sary sikotra amin'ny statut, dia tenenina hoe tsy mety mivavaka amin'iny fa tsy avy amin'Andriamanitra izany raha tena kristianina marina ianao dia hoy ilay olona hoe tsy mety izany, tafotohina dia lasa ohatrany hoe mifankahala indraindray satria izany no atao hoe miteny ny marina ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ka izay ilay izy hoe lasa mifankahala, lasa mifampiampanga, tafotohina ny olona satria laven'ny olona hoe mifampiampanga. Fa tsika izany miteny ny marina araka ny tenin'Andriamanitra dia rehefa tsorona ny tenin'Andriamanitra, hamarinina amin'ny tenin'Andriamanitra dia izay no tonga antsika hoe ampifantarina ny olona izany ka tsy tokony hatahotra, tsy tokony homena tsika rehefa milaza izay voasoratra ato amin'ny tenin'Andriamanitra. Andiny fa 1 amina Rajantsôsy, isy mpaminany sandoka maro hitsangana ka hamitaka olona maro. Zay ilay mpaminany sandoka teo izany ohatran'izay koa. Rehefa misy olona milaza hoe mpaminany dia hamarino amin'ny tenin'Andriamanitra. Efa fanazavana teto izany averina foana fa raha hitanao izany misy faminaniana na filazana na noavy na ny efa lasa izay efa nambara izany amin'ny eto amin'ny fiaraha-mivavaka izay matetika ambara Mama Felisia dia na izy maka tenin'Andriamanitra hanaporofony azy na ianao koa asainy na asaina mihitsy izany eto amin'izao fiaraha-mivavaka izao hoe ho avy Jesosy dia aporofoy amin'ny tenin'Andriamanitra hoe tena ho avy tokoa ve Jesosy izany teny milaza an'izany. Dia tsisy hoe mamorona izany arak'ilay teny teo raha mivakitsika izao ilay izy averiko tsara indray izany izao hoe ahoana moa izany ny ilazana hoe ho avy Jesosy ary izao natao hoe andro farany. Dia eto amin'ity Jesosy no resaka amin'ny mpianatra dia teneniny ao 9:3 hoe amina Rajantsôsy lazao aminay izay andro ahatongavan'izany ary izay ho famantarana ny fiavianao. Midika izany hoe misy zavatra ho avy Jesosy dia hisy famantarana amin'ny haviany, dia zavatra notononiny teo be dia be teo famantarana hitantsika amin'izao fotoana izao mampahafantatra hoe ho avy Jesosy. Dia misy koa hoe inona ny andro farany sy ny fahataperan'izao tontolo izao. Tamin'izany izy dia efa niresaka tamin'ny mpianatra hoe misy ny fahataperan'izao tontolo izao hisy ny farany, ho avy ny farany ka izany tsy hoe mamorona izany. Dia ohatran'ny takizay koa ny mpaminany. Raha mpaminany izy ka hafa ny zavatra teneniny tsy araka ny tenin'Andriamanitra be dia be, mety tena mpaminany marina, mety mpaminany sandoka araka ny teniny eto izany be dia be dia hamarino araka ny tenin'Andriamanitra. Fa raha tsy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra dia mitandrema fa mety hitarika anao ary any amin'ny fahaverezana, ny dikan'izany any amin'ny elo, any amin'ny afo be raha tokony hoe hiditry ny lanitra. Izay no tena tanjona ataontsika izany mba samy ho tafiditry ny lanitra isika fa tsy ho any amin'ny elo sy any amin'ny afo be. Dia inona koa ny filazany azy teto 12 amina Rajantsôsy hoe ary noho ny habeny tsy fankatoavan-dalàna dia hiahamangatsika ny fitiavan'ny maro. Amin'ny hoe tsy fankatoavan-dalàna ny tenin'Andriamanitra no lalàna, lalàn'ny Mosesy moa izany indrindra dia any amin'ny Genesisy any, ny Eksôdôsy hatrany amin'ny Nomeria. Dia misy koa ny lalàna sy ny mpaminany ato amin'ny testameta taloha. Dia ny tenin'Andriamanitra izay manambara an'i Jesosy Kristy ato amin'ny testameta vaovao izany tsy mino intsony ny olona efa ela loatra efa 2000 taona lasa izany efa nitenenina hoe ho avy Jesosy izay tsy mino an'izany intsony fa tohizanay ihany ny fiainanay. Dia arak'ilay teny teo hoe tahaka tamin'ny andron'i Noa, tamin'ny andron'i Lota, ho avy ny afo handoro, ho avy ny rano hanondraka, ho avy ny tondra-drano. Efa be dia be ny zavatra miseho hitantsika tsara mihitsy aty izany ohatrany hoe mandalo eran-tany mihitsy io tondra-drano io. Samy mahita ny olona hoe rehefa tonga io rano io ka miakatra tampoka dia tsisy zavatra azo atao. Asehony amin'ny faritra eran-tany mihitsy fa tsy ataony mbola mitambatra. Fa nanao fanekena moa izy hoe tsy ataoko mitambatra intsony fa
asehony hoe zao anio zavatra io tamin'ny andro Noa. Izy zany fa aza variana ety amin'izao tontolo izao tsika fa omaly ny fanahintsika mba tena eo amin'ny Tompo. Dia izy hoe noho ny tsy fankatoavan-dalàna dia mihamangatsika ny fitiavan'ny maro, mangatsiaka ny olona le fitiavana an'Andriamanitra, fitiavana ny tenin'Andriamanitra, fitiavana ny famakiana ny tenin'Andriamanitra. Mila mazoto mamaky tenin'Andriamanitra fa raha tsy mazoto, raha tsy fantatsika io amin'izao fotoana izao mena fahalalana tsika dia misy baiboly maro azo vakiana fa aza miandry hoe raha anona nianatra. Misy sasany izany tena nianatra mihitsy dia manao amin'ny fiteny frantsay misy hoe manao démonstration mihitsy zany amin'ny teny hoe zao ny tenin'Andriamanitra zao fa rehefa jerenao ny fiainany jerenao an'ilay fahafantarana hafa mihitsy, tsisy ifandraisany amin'ny tenin'Andriamanitra ny zavatra ambarany fa tsika mamaky mena fahalalana tsika izao dia mamaky dia angatao ny fanahy masina. Rehefa mamaky tenin'Andriamanitra dia angatao ny fanahy masina fa gaga ianao mazava aminao hoe ay ve zany no tian'ny Tompo ambara amin'ity teny ity dia mahazo toa fa hazavain'ny fanahy masina zao fanazavana izao. Zay zany mangataka ny fanahy masina, tsy midika izany hoe tsy nianarana efa mamaky ny tenin'Andriamanitra foana dia efa nianarana ny tenin'Andriamanitra fa mbola gaga ianao hoe tsy noho ny fahalalana no hanazavana azy fa noho ilay fanahy masina izay miteny. Dia izy manome teny, izy manome izay ambarany eo fa fantatsika fa tsy miala ny tenin'Andriamanitra tsika fa izany no vakiana eto izany ka mahereza mamaky ny tenin'Andriamanitra. Aza kivy ao ka tsy hangatsiaka hozy izy ny amin'ny fitiavana ny tenin'Andriamanitra, ny fitiavana samy kristianina, ny fitiavana ny asan'Andriamanitra, ny fitiavana vavaka indrindra indrindra koa. Fa mihamangatsiaka izany amin'izao fotoana izao hitantsika izany fa mahazo toa mitady an'ny Tompo. 17 amin'ny anaran'i fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Eo zany dia tenenintsika foana io voateny. Rehefa manao asan'Andriamanitra moa izany indraindray manaraka anaram-piangonana ianao na fiaraha-mivavaka dia tafiditra ao ianao dia na zavatra efa diso ary, izany hoe mahafantatra ny tenin'Andriamanitra ianao hitanao fa zavatra hafahafa ny ato. Dia ampaherezan'ny olona izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena, maharitra ao aminy izany. Fa ny tena tiany maharitra hatramin'ny farany eto izay tenin'Andriamanitra dia hoe izay maharitra hatramin'ny farany ny amin'ny tenin'Andriamanitra sy maharitra hatramin'ny farany amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana, izany no vonjena. Fa tsy maharitra amin'ny fanarahana olona, amin'ny fanarahana anaram-piangonana fa maharitra amin'ny fahamasinana sy fahamarinana. Dia arak'ilay teny inona no atao hoe vovonjy, ny atao hoe salut na ny atao hoe voavonjy izany ny famonjena dia izay tonga any an-danitra. Rehefa tonga any an-danitra teo mbola aty amin'ny farariam-pahaterahantsika fa arak'ilay teny teo rehefa teraka ilay olona nivoaka ilay zaza vao nahita ay ve misy an'izao zavatra izao koa aty an-tany aty kay. Zay vao manomboka indray ny fiainany. Mety ho 100 taona, mety 5 taona izy miaina eo fa mbola lava be izany. Ohatran'izay koa any an-danitra any. Fiainana mandrakizay mbola lava be fa any rehefa tafiditsy ny lanitra isika vao manomboka ny tena fiainana ka mahereza fa izay maharitra hatramin'ny farany hozy izy no vonjena dia ilay famonjena izany ny fidirantsika ny lanitra. 17 ary ho toriana manerana izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia izay vao ho tonga ny farany. Dikan'izany mbola tsy tonga ny farany, dia koa izany fa ho tonga ny farany. Fa izay vao ho tonga ny farany, ho tonga izany ny farany fa ho toriana aloha ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra dia ho vavolombelona. Amin'izao fantatsika teo fa niresahantsika teo ny fivoaran'ny teknôlôjia ny amin'ny communication, telefaonina na amin'ny drone ary izay hitantsika fa afaka manidina misitrisitrika any ambany tany, any ambony tany, any ambany ranomasina any dia efa tonga daholo. N'aiza n'aiza izany izao efa mora ny fahatongavan'ny tenin'Andriamanitra ka efa akaiky. Zay mahatonga an'izy hoe ho toriana maneran'izao tontolo izao ity filazantsara ity. Eto koa izany dia mila mitandrina isika fa eto Jesosy dia miteny tsy hoe ho resy lahatra daholo ny olona lasa kristianina, hoe tsy maintsy converti, izay izany misy miteny hoe tena hitory dia lasa tena hoe lasa kristianina converti hoe tena manaraka ny Tompo daholo. Fa toriana ilay teny, mahafantatra ny olona hoe Jesosy Kristy ny Tompo sy mpamonjy fa tsy hoe ho resy lahatra hanaraka anazy ny olona. Ny 50 isan-jato, ny iray ho raisina, ny iray ho tavela. Mety samy efa maheno daholo fa
engany mba tsy hitan'le tavela tsy hisan'le tavela isika fa anisan'le hiakatra. Fa maheno ny olona fa misy ny tavela arak'le teny koa zany am'le ohatra am'le firijiny folo. Le hoe 500 filo samy firijiny reo samy nandray an' Jesosy samy nandray ny fanahy masina fa noho ny alina reraka de natory de ny 5 nitahiry solika, ny 5 tsy nitahiry zany hoe ny 500 folo tavela de hozy ny tompo hoe tsy fantako nareo. Zay zany mila tandremantsika mihitsy hoe maro ny olona tsy ho tavela, averin'ny mama Felicia tany am-boalohany zany betsaka misy olona tsy mino zany fa betsaka ny tsy ho tafiakatra fa engany zay mihaino ianao zany mihaino tsika mba tsy ho anisan'ny ho tavela fa mba ho tafakatra. Fa hisy ny farany ary misy ny elo, misy ny lanitra. Vakiko ihany zany ny 15 dia ajanoko eo ambanimbany kely eo am'le momban'ny hoe Daniela zay nanambara hoe tam'zany nefa lazan'ny Daniela hoe misy ny farany. 15 vakiko amin'anaran'i Jesosy hoe koa raha hitanareo mitsangana ao amin'izay fitoerana masina ny fahavetavetan'ny fandravana. Zany hita am'zao fotoana zao zany tsy ho azavaiko intsony fa dinio tsara ny tenin'Andriamanitra. Koa raha hitanareo mitsangana ao amin'izay fitoerana masina ny fahavetahan'ny fandravana zay nampilazain'i Daniela mpaminany, aoka isaina izay mamaky izany. Any amin'ny Daniela 12 zany no vakiko avy eo sy ny 7 fa ho gaga ianao. Dia aoka izay olona any Jodia handofitra ho any an-tendrombohitra izay ao an-tampon-trano dia aoka tsy hidina haka ny entany ao an-tranony ary izay any an-tsaha dia aoka tsy hiverina haka ny akanjony. Loza ny ahazon'ny bevoka sy ny mampinono amin'izany andro zany fa mivavaha ianareo mba tsy ho amin'ny ririnina na ho amin'ny sabata no androsiranareo. Fa amin'izay andro izay dia hisy ny fahoriana lehibe zay mbola tsy nisy toy izany hatramin'izay ny andohan'izao tontolo izao ka mandraka ankehitriny sady tsy hisy intsony. Ary raha tsy ho afoezina izany andro izany dia tsy misy nofo ho voavonjy fa noho ny olom-boafidy dia ho afoezina izany andro izany. Arak'ilay teny teo zany tsy ho azavaiko intsony ny amin'io vakiantsika io fa mahazo toa mamaky de noho ny fanazavana satria voateny matetika zany any amin'ny apokalipsy any ny amin'ny fanazavana amin'ny amin'izany hoe afoezina ny andro sy ny olom-boafidy. Noho ianao zany noho itsika raha mba sendra anisan'ny mba olom-boafidy dia afoezina ny andro fahoriana fa indrindra ho an'ny olom-boafidy. Ny olona moa zany rehefa tsy manana ny tompo dia hijaly any amin'ny elo sy ny afo be. Vakiko izany ny Daniela 12. Daniela 12 vakiko ihany amin'ny anaran'i Jesosy zany raisiko amin'ny 5 voalohany dia hitanao hoe inona ny efa nambara tamin'ny androny Daniela efa aman-taonany maro, aman-jato taonany maro no efa nanambaran'i Daniela ny amin'ny resaka ataon'i Jesosy sy ny mpianatra eto. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy ny lohateny eto amin'ny baiboliko 12 zany amin'ny anaran'i Jesosy ny fotoanan'ny fijaliana sy ny fitsanganana indray amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'izany andro izany dia hitsangana i Mikaela andian-dehibe izay mitsangana hiaro ny zanaky ny firenenao ary hisy andro fahoriana izay tsy nisy tahaka azy hatr'izay nisian'ny firenena ka hatramin'izany andro izany. Ary amin'izay dia ho afaka ny firenenao dia izay rehetra hita voasoratra ao amin'ny boky. Zay ilay teny teo tsy nazavaina ilay izy fa mifanaraka ny ao amin'ny Matthieu 7:20 ny any amin'ny apokalipsy ihany koa manambara an'izany. 12 amin'ny anaran'i Jesosy ary maro amin'izay matory ao amin'ny vovoky ny tany no hifoha, ny sasany dia ho amin'ny fiainana mandrakizay fa ny sasany kosa dia ho amin'ny henatra sy ny latsa mandrakizay. Hitantsika fa mazava mihitsy zany na any amin'ny fiainana mandrakizay ilay olona raha nandeha amin'ny famarinana ianao zany ka maty mialohan'ny ahatongavan'i Jesosy dia hitsangana ianao dia ho tonga any amin'ny fiainana mandrakizay fa ny sasany dia ho any amin'ny henatra, any amin'ny latsa mandrakizay, any amin'ny elo zany, any amin'ny afo be. 17 amin'ny anaran'i Jesosy izay endry dia hamirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra ary izay mamerina ny maro amin'ny fahamarinana
dia ho tahaka ny kintana mandrakizay doria. Izany ny tandrontsika, izay ilay hoe mandray an'i Jesosy isika dia vonona ianao izany nandray an'i Jesosy koa dia torio. Ampahafantarany olona fa ho avy Jesosy dia handray izay masina sy marina ihany ary misy ny lanitra, misy ny elo. Izay no tena toriana amin'ny maha-kristianina. Dia rehefa mahafantatra an'izany ireo dia mibeba. Jesosy na i Jaona mpanao batisa rehefa nitory voalohany dia hoe mibeba, mitory ny fibebahana. Izany mahatonga antsika rehefa alohan'ny fotoana eto dia hoe misy foana ny fonana, tsisy tanteraka isika fa mibeba dia raiso Jesosy miverena amin'ny Tompo. Izany ny vavaka ataontsika rehefa avy eo raha mbola tsy nandray an'i Jesosy ianao dia mifonahy dia mandraisa an'i Jesosy fa hamindra fo aminao izy dia engany antsika mbo ho tafakatra hiaraka hiaona any an-danitra any. Andiny fahaefatra amin'anaran'i Jesosy ianao kosa i Daniel dia tany ho tsiambaratelo ny teny ka sy ho tombo-kase ny taratasy mandra-piavy ny andro farany, maro no azoto hikaroka ka hitombo fahalalàna. Zay izany, ho avy ny andro farany. Hitantsika efa manamarina daholo tamin'izany dia efa manazava an'izany izy. Mandra-piavy ny andro farany, misy ny andro farany nefa mahazo toza izy mikaroka hitombo fahalalàna. Zay ilay fampirisiana teo, vakio ny tenin'Andriamanitra mba tsy ho voafitaka. Andiny fahadimy amin'anaran'i Jesosy dia mijery izao Daniel ka indro nisy olona roa hafa koa nijoro, ny iray dia teto amoronyony ary ny iray kosa dia teroa an-dafiny. Hoy ny iray tamin'ilay lehilahy mitafy lamba rongony izay teo ambonin'ny rano amin'ny ony, raha oviana vao tonga ny faran'ireo fahagagana ireo. Andiny fahafito amin'anaran'i Jesosy ary ilay lehilahy mitafy lamba rongony izay teo ambonin'ny rano amin'ny ony dia nanandratra ny tanany havanana sy ny tanany havia ho amin'ny lanitra ka reko ny aniana tamin'izay velona mandrakizay izy fa ho fetrandro iray sy fetrandro roa ary atsasaky ny fetrandro no sisa, ary rehefa vita ny fanamontsamotsanana ny herin'ny olona masina dia ho tanteraka ireo rehetra ireo. Hitantsika izany fa misy fetra zany, misy andro fetra io zany misy fanazavana an'io fa arak'ilay teny teo lava raha mbola ho raisina indray fa misy fetrandro ary efa akaiky izao. Fa izao no andro farany fa efa ho tapitra ilay fetrandro izay notonoin'i Daniel tamin'izany fotoana izany. Andiny fahavalo amin'anaran'i Jesosy. Nandray izany aho nefa tsy nahazo ny heviny dia hoy aho, Tompoko, hanao ahoana ny hafaran'ireo zavatra ireo? Hitantsika amin'izany fa na Daniel izay mpaminany nisehon'ny Tompo ary tsy nahazo. Na ny mpianatra koa ary tsy nahazo niaraka tamin'i Jesosy dia nanontany moramora tsy nahazo koa ny mpianatra, fa Jesosy niteny hoe fantatrareo ve ny amin'ny Daniel? Izay nahatonga an'io Daniel io vakiantsika fa Jesosy mihitsy niteny hoe mbola fantatrareo ve ny amin'ny tenin'i Daniel? Jesosy zany mahafantatra ny teny ato amin'ny baiboly izay nampahafantariny amin'ny olona hoe vakio ny tenin'Andriamanitra any amin'ny testameta taloha koa. Misy miteny koa manko hoe tsy azo vakiana intsony ny testameta taloha fa tsika miaraka amin'ny Jesosy fa tenin'ny testameta vaovao ihany, fa Jesosy mihitsy no mamaky ary ny tantaran'i Jesosy dia ao amin'ny testameta taloha any amin'ny Isaia hatrany amin'ny Genesisy hatramin'ny farany amin'ny Apokalipsy dia mitantara an'i Jesosy Kristy izany. Andiny fahasivy amin'anaran'i Jesosy hoe dia hoy izy, mandehana ry Daniel fa voatana ho tsiambaratelo ny teny sady voahisy tombo-kase mandra-piavy ny andro farany. Mbola izay foana, mbola ho avy ny andro farany, maro ny ho diovina sy ho fotsiana ary ho zahan-toetra, fa ny ratsy fanahy kosa dia mbola hanao ratsy ihany ary tsisy amin'ny ratsy fanahy ahafantatra fa ny endry no ahafantatra. Hitantsika izany fa mampatahotra, izay ilay hoe ny sasany tavela dia misy mihitsy ny tavela, ny ratsy fanahy dia tonga amin'ny faratsiany foana fa ny endry ozy izy no ahafantatra. Andiny faha iraika amby folo amin'anaran'i Jesosy ary hatramin'ny andro hampitsarana ny fanatitra isan'andro sy ampidirana ny fahavetavetana mahatonga fandravana dia hisy andro 750 sy 100. Io zany misy hoe andro fampitsarana ny fanatitra isan'andro. Io ilay nitenen'i Jesosy hoe ho rava ny tempoly 70 taona tao aoriana dia rava io. Efa tamin'izany nefa nitenen'i Daniel hoe hisy ny fandravana. Zany voateny daholo zany ilay zavatra misy fa aza gaga isika vakio ny tenin'Andriamanitra fa manazava ny amin'ny zavatra iainantsika amin'izao hoe izao ny ora farany
mitandrema andiny fa Alléluia. amen. Alléluia. Eny tompoko, maheno ahako. Tsy mihetsika intsony ny sanganao. Ary tonga dia tsy miteny intsony reberika teo. Maheno ve ianao tompo? Maheno ahako satria mahitanao mihetsika fa asa na amen. Azony Mama Felicia Faralana zany a dia tsy maninona fa tapaka moa zany zay dia izay nisorantsika ny tompo a. Izao amin'ny ordi ianao hitako ny miteny mihetsika fa atao amin'ny telefona tsy mihetsika ilay sary. Dia afaka tohizanao ary hamanana anazy Zopéry satria fa ratsaka foana dia izao teo fa bakeo hatramin'ny farany dia afaka tohizanao hatramin'ny farany tompo. Amen. Saotra ny tompo zany tsika. Raha maheno moa zany tsika dia saorana ny tompo fa efa voavaky teo ilay farany hoe isy ny farany ka maharetatra amin'ny farany fa tsy maintsy isy ny farany ary indrindra ho avy Jesosy. Zay zany notorentsika ho avy Jesosy maharetatra amin'ny farany izy fa izay maharitra amin'ny farany no vonjena. Ka raha te ho voavonjy isika raha mbola tsy nandray an'i Jesosy ianao dia hivavaka tsika, anao vavaka, afaka manaraka ny vavaka ianao zany dia raiso Jesosy fa izy dia mamindra fo mamela heloka mibebay ianao ary mahazo toa mandray ny tenin'Andriamanitra. Raha variana sy ny herikerika ny amin'izao fiainana izao dia fotoana zany izao hanavaozana fanoloran-tena mba tsy ho tavela antsika fa misy ny ho tavela ozy izy fa engane ianao mba anisan'ny voaray koa zany tsika tsirairay avy dia any an-danitra any tsika mihaona amin'ny voninahitra an'Andriamanitra. Dia hivavaka tsika alohany hanomezako ny vaovao zany ny amin'ny fotoana manaraka. Hivavaka tsika tompoko. Eny ry Andriamanitra ray Jesosy Kristy tompo misaotra anao zay ny amin'ny teny fa ianao miteny tsy miverina foana aminao ny teny fa tena miasa ianao. Misy ny farany izy izao no andro farany ozy ianao ka tianao zay ho tafiditra ny fanjakanao dia ny lanitra finenana mandrakizay araka ny hira nataonay teo. Raha misy androany Jesosy handray anao tompo sy mpamonjy vonona hanaraka anao dia raiso enoa ny vavaky ny tsirairay avy, enoa izy Jesosy eny tompo. Raha mbola tsy zatra ianao zany tsy mahay mivavaka aza menatra aza matahotra fa ny vavaka dia resaka atao amin'Andriamanitra ka dia arao zany ny vavaka ataoko eto. Tompo Jesosy Kristy nanota teo anatrehanao tsy nafantatra anao tokoa teo aloha fa ankehitriny mandray ny teninao mba tsy ho tavela ety amin'izao tontolo izao Jesosy dia raisiko ianao ho tompoko sy mpamonjiko ka dia raiso Jesosy mamindra fo mamela ny heliko tamin'ny fahotako rehetra sasao miranao soa afa-keliko diovy mba tena ho fampahotana ka dia ampio Jesosy manomboka izao mandray anao tompo sy mpamonjy ianao no tompoko, ianao no mpamonjika ka ianao no toriko hanambara ny voninahitra ny fahagagana ka dia fahotako esory izay tsy anao rehetra fa hitory hanambara ny voninahitra kosa manomboka izao araka ny teninao fa ho hitan'ny olona mahasamihafa manompo sy ny tsy manompo anao ka dia raiso Jesosy tia mpanomponao fa hiverinao aminao handray anao. Tahaka izany koa Jesosy raha mbola tsy nandray anao raha miverina variana amin'izao fiainana izao ny amin'ny fihinanana ny amin'ny zavatra heno ny zavatra hita ety amin'izao tontolo izao dia mamindra fo hiverina aminao Jesosy handray anao indray hanavao ny fanoloran-tena ka dia diovy amin'ny ranao soa esory izay tsy anao rehetra ninona fahalemena fahazaran-dratsy diovy amin'ny ranao soa fa handray anao Jesosy ho tompo sy mpamonjy hanavao ny fanoloran-tena androany ka raiso tahaka ny Daniela dia hitory ny fahamarinanao sy ny fahamasinanao ary indrindra hanambaran'ny olona rehetra fa ho avy ianao Jesosy ary misy ny elo misy koa ny lanitra fa any an-danitra no andrasanao anay andrasanay ny famonjena raiso izay Jesosy aharitra miaraka aminao hatramin'ny farany saotra amin'ny famindram-po
Misaotra ny famelan-kely ka tehirizy zay tehirizy ny asanao amasiny zay tsiraray avy ary raisy zay voninahitry naranao zao asa zao misaotra tompo ianao ilay tsy miova hatramin'ny taloha ankehitriny mandrakizay minaranao Jesosy naovana izany mivavaka izany ianao ilay masina 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 tompon'izao rehetra izao endriky ny voninahitra amin'ny tany rehetra. Alleluia, amen. Amen. Dia araka izany milaza vaovao fo zany ny vaovao moa zany dia androany alina mifoha lahady rapitso dia hiova ny ora. Zany hoe ny asan'Andriamanitra zany tsy miova. Aty Eropa dia isaky ny asabotsy dia amin'ny 7 alina isaky ny asabotsy aty Eropa dia zay foana ny asa. Ny asa fiaraha-mivavaka isaky ny herinandro, misy ny alatsinainy, misy ny alakamisy sy ny vavaka ataon'ny Mama Felisia rehefa talata sy alakamisy mivantana, dia tsy miova koa ny ora fa ho an'ny olona Madagasikara sy amin'ny firenena hafa izay misy antsoina mahazatra antsika hoe décalage horaire dia miova satria lasa ao Madagasikara manokana dia misy adiny roa zany no elanelany amin'ny ora aty Eropa amin'ny Madagasikara ka misy ny ora aty Eropa izy tsy miova fa any Madagasikara raha elanelana adiny iray izy teo aloha dia lasa adiny roa zany ohatra hoe raha amin'ny 10 ny fiaraha-mivavaka mivantana tao Mama Felisia amin'ny 10 alina dia lasa amin'ny 12 alina any Madagasikara. Raha amin'ny 9 aty Eropa zany amin'ny fiaraha-mivavaka zao dia amin'ny 10 alina any Madagasikara izy ka aza gaga ianao na hoe miandry kely fa mahereza fa zay maharitra hatramin'ny farany araka ny teny azontsika teo zay no vonjena ka dia mahereza tomboka manao velomanao zay mianadahy voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany tamin'ny fotoana teto mino zay fa mbola maheno ianao ka dia manao velomanao zay mianadahy raha sitrapon'ny tompo zany dia amin'ny herin'ny indray raha mbola tsy tonga ny tompo dia eto tsika mifampahery eto voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia, amen.